ho amintsika mandakalivana iny fahasoavana sy ny fiadalana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera an'Andriamanitra isika ka omanisika ao ambany maso ny salamo 770 ny 1 ka hatramin'ny 7. Salamo 770 ny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa vita zany dia ho ataontsika ny hira faraka amin'ny 700 ny 1 sy ny 7. Jesosy mpanjaka malaza. Ary ao aorianan'izay dia izy vavaka. Tsy hipetrakantsika raha tsy vita ny famakiana salamo, ny hira faraka amin'ny 700 ary ny vavaka. Amin'ny anaran'ny Tompo. Miteafy tanana firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehovah no indrindra ka tokony ho atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy ny firenena maro izy eo ambanintsika, ary firene samihafa eo ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiombian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomaro. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Amen. Ivavakantsika toko ry Tompoandriamanitra eo, faly ny fonay tonga eto amin'ity trano masonao ity, noho ny fitantananao, noho ny fandaharanao. Napetraky ny fiangonana fa ho amin'izao alahady izao no ankalazanay ny fetin'ny taranaka. Nitrotronay ambavaka zany mba ho tanteraka soamatsara, dia iny fahitanay voninahitra ao, satria izay rehetra dia tonga eto amin'ity toeran'ity ankalaza ary anomezany voninahitra ao izany. Dia misaotra Tompo noho ny fandaharanao, misaotra noho ny ny zavatra rehetra, dia ankalazanao eto izahay. Maro izahay ny tonga eto, misy ihany koa ny voazarazarany amin'ny toerana samihafa ny amin'ny akany noho ny antony izay ara-pahasalamana ifampitsinjovanay. Kanefa dia na eo ary zany dia mino izay fa noho ny fananao masina, dia iompo amafanay izay ny amin'ny fiderananao, ny amin'ny fisaonananao, ny amin'ny fanatanterahana izao fampivavahana izao. Izay rehetra ataonao io Tompo dia mangataka izay tary lalana ome fahendrena avelao eloka, ary indrindrandrindra ataovy mahay ny fomba bebaka ty anatinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaovanay vavakay. Amen. Dia tonga eo amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonana isika. Volana vaovao no hitsahana, dia aloha hevitra vaovao no mpanjinona manaky an Jesosy Mesia ny mino. Ary miarabantsika sady amin'izao alahady ny taranaka izao. Ry taranaka ny angarana ka migoka fahasambarana,
afa mihitsy ny andron'io sankely tadio fa dia tena vaovao moa matsapy zany va ianao andeha ity izy ambarao tsy fienina ho anao sao anjary adosoana miangaka mivonona ny milaza ny amamena ny fitobaky ny fitahiny roso zao ka tsy mipody ny vavaratsy no manody fa ny teny mamy atao ny fahasoavana ho anao ry taranakavota ireto ndray ny raharaha atombokontsika amin'ny raharaha avy any ivelany avy amin'ny FCGM party famonjena dia manasantsika anio ariva hiara-iombona amin'ny antsapana izay ho tanterahana amin'ny FCGM party famonjena ihany manomboka amin'ny 3 ora sasany tolakandro ny aveta toerana kosindray avy amin'ny sampana sekoly alahady ny sampana sekoly lahady dia manolotra vola 4,703 ariary ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana amin'ny faritra ny atsimo tratry ny ahitany sy ny fahasairanana dia manaraka izany ihany koa miverina anio ariva manomboka amin'ny 2 ora eto am-piangonana ny sampana sekoly lahady mamerina ny seho krismasy avy amin'ny sampana tanora kristianina eto Ambohitantely ny STK dia miantso mikambana rehetra amin'ny fivoriam-be izay tanterahana ny 12 Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy maison d'hôte Mansoa Ambohijatovo ny avy amin'ny chorale Ambohitantely ho fiarahantsika mifaly amin'ny Noël 24 ity dia fifaliana ho anay sampana chorale Ambohitantely ny manolotra bus de Noël ho an'ny tokantrano tsiraray ary ny tapakila fandraisana anjara dia efa atsika raisina amin'ny mpikambana chorale toy izao ny samihafa taratasy fanasana Jehova tsarovy aho araky ny fankasitrahanao ny olonao Andriamatora kotina valina maolo-pitarina sy ramatoa-vadina ny barao amin'ny fiangonana ny komitiny jobily dia faly manasa sy miantso anareo hiara idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondronono 5 taona niasana teo amin'ny sahan'ny FCGM teo anivon'ny sekoly sy ny fiangonana ramatoa Andrea Miarantsoa Ranavijona Lalay Arsandy prakitra fiangonana izany dia ho tanterahana ny alahady 17 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina eto amin'ny FCGM Ambohitantely ireto ndray kosa dia araky mpisaorana mpanompon'Andriamanitra ray manolotra fanomezana iray tapitisa ariary ifidianana seza ao amin'ny akany mpanompon'Andriamanitra ray hafa ihany koa manolotra fanomezana 2,7 ariary ifidianana latabatra vato atao ao amin'ny sous-sol ao amin'ny akany mbola araky mpisaorana ihany 7 ariary atolotra ho an'ny mahantra sy ny tsangam-bato fa 50 taona ny fiangonana ary amaranana ny raky mpisaorana dia lehibe fitiavanao tompo Andriamanitra io hiderany Jehova amin'ny foky rehetra aho hanambara ny fahasoavanao rehetra aho mangataka ny hira fanampiny 7 amin'ny firana fanampiny ary manolotra raky mpisaorana 2 ariary ireto kosa dia fiantsoana fanambadiana izao no fiantsoana fa voalohany ny fitiavana maropo sady mora fanahy Korintianina voalohany 13:7 tapany voalohany raha Wilson Willy sy raha Tsitoara Tsara Vololona raha Josafara Harso andaniny raha Zafindramavo Noelina raha Kotomalala Hector sy raha Andriamandranto Antoinine Marie Charles ankilany dia faly mampandresy manasantsika ny amin'ny fanotronana fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny zanany raha Tsito Arson Faniry Nambintso sy fielana rindranto Tina Antonine Hector izay ho tanterahany eto amin'ny FCGM Ambohitantely ny sabotsy 9 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ireto ndray kosa dia fiantsoana faharoa ny fitiavana mandefitra mino
manantena maritra ny zavatra rehetra, ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Koritianina voalohany toko 17, ny 5 ny 7 sy ny 9 tapany A. Andriamatoa Andrianony Ratsimba Roland, Ramatoa Raanta Tsihoarana Voangy Andanina, Ramatoa Rambola Lala Miriam, Andriamatoa Randrianar Malala Julien, Ramatoa Rasolniana Florentine Ankilany, dia faly manasantsika anatika ny fanamasinana fanambadian'ny zafiny ny zanany Ratsimba Andriantsihoarana Kenaniony sy Andrianiana Malala Fandresena Miray, izay ho tanterahana ny zoma fa 18 volana Desambra ho avy izao, manomboka amin'ny 10 ora eto amin'ny FJKM Ambohitantely. Amaranana izay fiantsona fanambadiana zay dia fiantsona faharoa ihany koa ity. Ary ho fofokivadiko mandrakizay ianao eny, ho fofokivadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao. Hosea toko faharoa ny 9:20 sy ny 2:20. Andriamatoa Ramanitry Niaina José Roland, Ramatoa Johnson Tina William, Andriamatoa Rakotarmanana, Ramatoa Rasoamanarivo Victoire Ankilany, dia faly mampandrehantsika ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany Manitry Niaina Tolotry Niavo Antonio sy Rasoanirina Tatamso Victoria, izay ho tanterahina eto amin'ny FJKM Ambohitantely ny sabotsy fa 7 volana Desambra ho avy izao, manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Amaranana ny raharahany fiangonana dia ireto misy filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Rakoto Arsoa, Rasoa Varadrano, Andrevapandy Monika, vadina belan'ny Tombokla, Rakoto Arsoa Harlehuga dia Nodimandry, ny alahady fa 17 volana Novambra lasa teo, rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Dr Rakoto Arsoa Saondra sy Andriamatoa Ramanuelna Zaka Menadavy sy ny zanaka aman-jafiny. Ny praitabo aminy niteraka Dr Andriamapandy Piera sy Razafindraboto, ny praitabo amin'ny vadiny teraka Rakoto Arsoa sy Rasendra Soa. Ny nofony dia efa niala tao an-trano tao Ambohijanahary ny alarobia 2 volana Desambra lasa teo tamin'ny 12 ora sasany, ary natao veloma farany tao amin'ny FJKM Ambohitra Biby talohany nametrahana azy tao amin'ny fasandrasany Ambohitra Biby ihany. Ary filazana manjo farany ny amaranantsika izao raharahany fiangonana izao. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Rajaobelna Rajonabel Giselle Yolande Loulna dia natsony ray odiany aminy ny alarobia 2 volana Desambra lasa teo, rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rajaobelna Jean-Marc, ny zanany Asimbelmanana Arsoa, vadina belan'ny Tombokla Rajaobelna Solofoniaina, Andremiaja Pascal sy Frederica Mianadavy sy ny zanany. Nofony dia efa niala tao an-trano tao amin'ny Pefolo ny zoma fa 4 volana Desambra lasa teo tamin'ny 12 ora sasany na nomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny FJKM Ambohitantely talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany tao Ambohimangidy. Ny fianakaviana moa dia efa namela fararakotra amin'ny anaran'ny tombovavy hoentina mpandrosoana ny asan'ny fiangonana. Dia toy izay no raharavo raha eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Misaotra ramose maro tsika ny amin'izany raharaha sy ilay tononkalo tsara be teo. Dia manonona fiadanan'ny tompo miarabantsika taranaka rehetra riavana. Efa nizahana ihany no fandamina maro samihafa mba hoe aty atotokantrano andeha ambany isika. Nefa nizahana dia samba mitandrina ihany ny amin'ny fahasalamana riavana. Efa nasiana gela ihany ny sisiny latabatra eny, sisiny seza itomenana reo eny, mampiasa mihitsy indraindray ihany rehefa manarana mampitraka ny sarim-bava arak'izany. Dia ny fianakaviana moa dia efa namela fararakotra amin'ny anaran'ny tombovavy hoentina mpandrosoana ny asan'ny fiangonana. Dia toy izay no raharavo raha eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Misaotra
Fahandray raha tafahoanantsika rehetra tratra ity alahady ny taranaka ity misaotra atsika rehetra tonga na dia eo aza ny fiangonana mamihazo atsika dia tonga mahatsiaro ny fiangonana mahatsiaro ny tompo aty ambony tanteny ny tompo ampahintsika rehetra liava ny vady ky afaka mifanakaiky eto am-piangonany zareo zao nalelany Josesy nazy afaka mifanakaiky ny vady zany ko farasotina kristianina sy afaka mifanakaiky tsara mihitsy fa tsy voatery deranirana be mba malavanakay liava ary dia manamafy ny filalensoantsika isam-batan'olona liava anio tsika dia vetin'ny taranaka fa nefa koa atsika anio dia fitokanana ny tsangam-bato rehefa avy eo fotoana zany manompo maso kely ny fitokanana ny tsangam-bato isika ny tamin'ny volana mety eo efa nataon'ny fobe ny azy satria moa izay fandaminana dia toyin'izay azy zany nitsika ny rahana rehefa avy eo miara-misakafo aorena fitokanana ny tsangam-bato iloko fa efa misy sotro venonao any raha tsika misakafo no ny fotoam-pifaliana raha arakalaza Andriamanitra no ny fahadimapolo am'izao taona ny fiangonana dia zao ny fanapahan-kevitritsika fiangonana mamitina vetivety any zao ny fanapahan-kevitry ny fiangonana ambotantely tamin'ny ankalaza ny fahadimapolo am'izao taona anao tsangam-bato anankiroa lehibe ny fiangonana ka ny anankiray atao any ivelany olo raha mbola maharitra ary ny ray kosa atao eto atokotany ho fitezana ny sampana efa napahan-kevitra dia la eto ny sampana dia plateau anankiray lehibe any atao zany hoe malalaka be anankiray dia io no ampiasay fa ny andaninany fotoana kosa dia anao trano lehibe ho fitadiavam-bola manao marina kokoa olo raha mbola maharitra anankiroa no tsy di ny fiangonana ambotantely matadidy an'izany misy hoe mandao atsika ny fandaminany tombo tadidy tsara ny toerana etsy amin'ny route circulaire dia hoe io zany le toerana io le isy teo io le fanaovana fivelonana fitazomana karakotony fourrière malalaka be zay tamin'izay fakony teo dia io tsika ny trano atao ny fandaminana rehetra kanjo ohatran'ny fiangonana tamin'izay no ohatran'ny tanana nanombo hoe ity tany koka io tany mpanjakana ohatry zay izy trano tsangana teo izy trano io tazonareo anjo eo misy trano zao voie d'accès naran'izy teo sy tangapan'izay narany tany atao nakaretsy boliboly etsy dia miakara teo sakaviro miakara teo sakaviro zany zay maromaro ento malalaka ahoana le taratasy le tany zay le taratasy le tany sotolomoky le parti politique fa tanana ampanjakana izy io fa nampiasany le parti politique dia le parti politique efa somary efa osaosa sisy dia io anaminy dia hoana dia anao zo ny komite am'izany so dia mba maminana be tagatasy ohatrany tsy mazafa tsara ka io nge mihinanareo mory ahoana tsy manahidana be ka fiangonana ve lo zana tsy milama ohatrany manapetikodina teny tsy nanay ny komite andana Andriamanitra mo hafa misy keo e tsika ampiasaka zao misy trano rihana efatra kapasana eotra rihana dimy zao eo am'le trano tsara talehibe tsy nahita tany mihitsy zany ritra ny telo taona teo hay zany na io rehefa rany verina tetaona akatoko ny fandraisana andao eto any atao dia amboarina eto tanàna kany atao fa io mety tsy ho hita dia sady atao satrano raha mbola maharitra no hitesana ny sampana sy ampiasain'ny fiangonana ihany nataondray dia nakisaka dia ao misy tsangam-bato vatona mialakafatra io tamin'izay ny voalohany na plan nentin'ny architecte io zany le izy lokomoko ny architecte nanao ny trano miato io le izy efa ndray zany dia nentina teo comité technique io comité technique tena lafo be ny fondation io lafo be ny fondation ny araky rina zany io amin'ny mbolanareo zany fa nahita hoe tena zavadozaka teo le izy natao aya ao ambanin'io trano io izy teo tranonjely io farak'izay sy be rano izabe sanatria fa patelin'ity fiangonana ty tsy hitanay zany tamin'ny fotoanandro fa le tevana fotsiny no hitanay sy no hitan'ny comité technique hoe tena lany eto ny miara raha nao fondationnel ray ambany zany fa io Andriamanitra io diavana mahagaga findraondray fa tsy mety io fa tonga dia akabanao le fa zato taona ary tafiditra ve io raha tsofoka eo amin'ny lohanao io
dia tafiditra io e lehibe kely le surface fa tsika toko manana surface ohatran'izao velarana ohatran'izao miasa teny architecte dia natsofony teo anoloana kely dia io mandrakity ny androany dia io mandrakity ny androany dia lasa io zany lasa sady naresainy sampana natao loharambola marika vita le izy mafy be dia mafy be mihitsy izy afaka malala satria na izay tao na itsika tao anatiny indrindra hoe marina ity raha vao vita na izaza nitarika anareo rehetra ny andriamanina dia be niasa tapahany retolo reny izy misy fiangonana kely boritsika kely ohatrany fa tsy hoe fiangonana manana mpiangona 5 sy 5 alina na roa alina fa mpiangona eo amin'ny 500 sy arivo fa isoran'andriamanitra ry avana fa tsy niasan'olombelona fitany niasa fa niasa misy andriamanitra ilay vita somatsara izy ao tsy vita ifanitsika mianakavy itsika rehetrarehetra tsy anona mitsy mitsangandrahanana fa itsika mianakavy rehetra nandritra ny taona vitsivitsy nanao rakitra nandoarika any vavaka nanao rako boady nanao rako pisaora dia itsika mianakavy izay rehetra hitanao ao dia avy aminao manomboka any amin'ny famantaranandro ka hatrany amin'ny vatatrano hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny seza rehetrarehetra hitanao zao misy latabatra zay mba mampeny fosa latabatra tsisy valaka amin'ity latabatra ity mihitsy sapenao tsisy valaka akizy vavikely amin'ny frantsay nanao azy any izy manao anaovy latabatra ohatrany eo mpiangonana mihitsy dia tsisy valaka amin'ny latabatra io mihitsy tena copie-coller abeny fotsiny zany any mampampietsy koa rehefa ohatra ka mijery izay rehetra ao aloha fa dia isam-pianakavy miisa tokantrano dia samy nafo irak'izay tandrify azy avy a samy nafo irak'izay mety hotratrany-tanany dia isorana ry avana isorana nareo na nampaharetana na nafaly amin'ny mpanahy na kristiana na fiangonana na sampana na ampitan-dranomasina na ny ambany vohatra dia isorana nareo rehetra ary rehefa mazaratra ndre moa dia tsy dia mora ny avana indrindra reo manana pastera masitsika izay dia sotra ny amin'ny fandeferana na ny komity satria nelanelanenina ndray tsy dia mitovy hevitra manakariva tsy voatery hitovy hevitra ngabo asoanao anaoko izay tianao naovana azy any fiangonana dia tsy mety samby amikondrozy ny teny eo zay ny fiangonana raha n'olona anankiray le izy dia azonao atao hoe amin'izay tiavana azy fa raha efa mipetaka le izy ny ara tsy mety io dia ahoana le mety ngoty any dia ngota tena tsy azonao tsaratsara fa iainan lera rehefa atao efa dravana tao tena isorana an'andriamanitra fa teo zany rehetra zany tsy mora nanao zavatra vita izy any dia isorantsika an'andriamanitra zay zany zay eo isorana dia isorana ny tompo vita dia mifalitsika an'io dia la nisy zavatra mety hoanam-palahelo tany a dia famelitsika eto a ty mety misy masitsika ihany teny ampateterana tany reny tsy hita mihitsy zay foana kono manao akoa reny tsy mahafoy reny be vavy reny be lo hita teo zany fa tsisy famparana lahelo tampiangonana zany driavana tsika mianakavy any eto an'andriamanitra io dia raha nisy n'izany dia mifamelitsika zany famela fa tsy misy maka tahirin'olompo zany na amin'izay mety mitranga fa fiangonana io amin'ny tompo vity io nisy kristiana vitsivitsy tonga ataompamakana nisy kristiana vitsivitsy avy amina fiangonana lehibe nefatra amina motately lehibe an'izany raha nisy ampiambo izy manao hoe tena marina pastera fa hoana vola vaizana anaovana roa tsy zay menakavy ihany anao an'io marina mety rirana taty zay fa volana ihany dia avela fa tsy nakary sy nendrasana banque mondiale na fond monétaire na volany CCPREAS-na iny fa zay menakavy ihany namboatra mitao ampiasain'andriamanitra namboatra ny fahazatona ny solona ray manontolo namboana ray manontolo ny fahazatona tohizana fa diapolo am'zatotaona itsika menakavy isorana n'andriamanitra dia ny olona zay mitazana anareo dia variana fa hoana ny vitan'andriamanitra anareo naparikina tsisy manaparikinna lehibe lo matatera ty oka azava tadava mbola mpamahina zao da napalaino pastera pastera naparikinanareo tsy manaparikina farak'izay lehibe raha tamin'ny velaratantsika ty ady vita tsara sorana n'andriamanitra tao zany rehetra zany ry avako dia mba mahaiza mitandriny fa mipety mafy azao malahidrin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 dr
na ny tanana ny sampa ny tanana kristianina zao aloha gasy de vatavatatena ny seza tsy de fahatahina tokoa ny latabatra fa rehefa mba eo de eo de zay mahatonga reo zay nanao seza vovoataony keny hoe seza firinjatony eo miditra ao efa ny seza anankiray firenalina fitoalina ty seza ray efa firinjato ny seza miditra ao fahafoizantsika menakafo zany fa sanatria tsy reriana betin'andriamanitsika raha vo mrehary satria tsy isy nataony zany tona loha paingotra mety nandany raha etsy anao fa mpafirin'ny pizalananao fa zay tao fa be dehibe ny eo isoranatsika rehetra le avako malala fa va mitandrina n'le falana sy mora ry avana sy mora fa nefa koa tezay ntsika hiditra zao ny kantine ny kampisakafo itoana amin'ny janvier sa io mpianana diapolo am'zato ny hiditra eo fa de mahagaga efa mamarana mahagaga fa de nanabe mihitsika hoe ahoana no zany so vita soitranao de iza le entana fa tena feno le entana na le tramoboky aza boky efatra be folo carton keny eo marina raha tonona n'io trano io koa leo miditra ao be entana be eo fa tsy araky netretana azy tany aloha fa azava-manà zany tiava reto mpamaranana azava-manà ny asan'andriamanitra fa andriamanitra ihany manao ny asa ny fitiavana sy ny fifaliana sy meteza ho ampiasain'andriamanitra ny zava-dehibe de falireavana fanasitava aminareo ny amin'ny fandeferanareo de nitombo ampahirantsika rehetra ao anatin'irety sotoavina iretra ny voalohany de ny finoanan'andriamanitra ao an' Jesosy ritaranaka aza miala amin'andriamanitra na inona na inona de aza mba miala amin'andriamanitra finoana ihany fa ny faharoa de izao ny fifankatiavana sy ny fahalemem-panamba ny fifamelana maha-olombelo tsisy anjely zany mety tsara fanamiko ianao androany fa mety krizy akoa anao afaka tapaboka fa mahay izy aza mitanana elo zany fa mahay izy mifamela mahay izy mifandray mahay izy mifanatona de izay toe-pana faharoa zay ny fifankatiavana ary ny toe-pana fahatena de izao zay tokony anao taranaka de mba mandraisandraikitra ary zao ny tenin'ny asiziny abenasitana fa tenin'izy ity manao hoe ny zavatra mampatahotra de izao tsy ny firoborobon'ny ratsy loatra fa tsy ny fandraisana andraikitry ny tsara mampatahotra aho de izao tsy ny fahabetsahan'ny faharatsy fa ny tsy fandraisana andraikitry ny tsara tsika tsara rehavako malaza satria zanak'andriamanitra fa tsy sa mandray andraikitra matahotra bavan'olona matahotra no voentsika matahotra ny olona koa moa misy raha sy fanandra de koa fiangola minao zany angaza de manao maivaivana loatra koa nge zany mampienitra an'izay fa amin'ny andraikitra rehavako malaza de mandraisa andraikitra anao ny firenena tanindrazana fianakaviana voataridaritra kely ianao zany ianao ny voalohany rehefa mandray andraikitra fa ataovy mandrakariva zay afatra telo zay de ho hitanao ao anatin'ilay afatra petraky ny taranaka rehefa aveo misy tsangam-bato lehibe anankiray rehefa maranana ao anatin'ny fotoam-pitokana antsika rehefa aveo tokana ny tsangam-bato tokana ny trano ny takela-bato efa nitokanan'ny foibe ny trano efa tsisy vatapahana tso satria tsy mitokana trano indro zany toy hoe tsy mety le voalohany raha mbola tapahana fanodre le lopan satria ity tena izy tsy mety fa azy efa nyliban tapahany filohan'ny fitsekema sy naprofobe de efa vita iny zany fa mitokana sy misoran'andriamanitra ino ataontsika mitsangam-bato ery kosa namarentsika an'le izy iny anitsika nitokana azy misangam-bato lehibe eo zay nanangona ny hevitritsika rehetra 50 taona mioatra de mandratina reo afatra ho an'ny taranaka amin'zato taona rina inona ny toe-tsaina tianao mba hananana de nangonona izy ireo zazo mihitsy nanangona azy nday an'le taratasy rehefa tsy olokafo za zao ny anday an'ny soratra azy tiany afatra zany atatidiko mihitsy zao ny afatra rana zao ny afatra rana satria nasina hoe ao amiko ao aloha ny asofa izy fa atako siraray mba fetina izy anjalana telo amby roapolo izy io de namboamboarina de nalefa tamin'ny teknisianina de natontononkalo tsara taribe afatra tsika rehetra de afatra soratanao io misy tsy natonga afatra fa hoe to fa voateny eo le izy tena soa fa tsy teny fa io le afatra miantony de satria fanamasina ray ihany miasa amin'ny olona ray maromaro de ny afatra iny zany mety fantatrao fa ao le izy dia io zany fetsika koa voalohany anao an'io fa mandana maketsy akady-bahoaka fa am'rompoint nakady-bahoaka ao zao ny akady-bahoaka de ny faravoatra zao am'rompoint faravoatra ao abotsatrovony ny faravoatra ambony ampamarina zay anakireo misy tranga-bato misy trano kely vita amin'ny maro de ny antsika rehefa tsika eo takela-bato ngeza ty de rehefa aveo tsika mamitokana azy
miaraka mamaky ny afatra ny 10 taona mihoatra rehefa aveo ry afaka zay vao miaraka mihinana laina kososy ritra sy nomby ritra ahatra ny alina nandro azy dia aza dia atao hoe za tsy hijanona fa le fitiavana le olona miatorona andro mieny io dia iny mba ho anafaka izy zany zavatra nahona mpitiavana zany ziavana sy ny aretina mamety tsara ihany le vokotsirozany atao any rehefa aveo fa le ao ry havana mba le aretan'le zanako tanora ny arito inona tena zavany tonga amin'ny fotoana izay amakina sy andrenesana ny teny soratra masina isika riavana izany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha bokyny Genesis toko 7 raha isika manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 9 hotoizantsika ao amin'ny Korintianina 1 toko 12 raha isika amin'ny 1 hatramin'ny 13 ary faranantsika ny famakinany teny soratra masina ao Matteo toko 1 1 ka hatramin'ny 17 ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Genesis toko 7 andin'ny 9 ka hatramin'ny 10 ry Joda hoderain'ny rahalahinao ianao ny tananao ao amin'ny vozin'ny fahavalonao iankohaka eo anatrehanao ny zanakindrainao zanadio na Joda avy niremby ianao anaka mamitsaka mandro toy ny liona izy ary toy ny liom-bavy ka iza no anaitra azy ny te-panjakana tsy hiala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena. Toizantsika amin'ny Korintianina 1 toko 12 andiny 1 ka hatramin'ny 13 ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia risiko tsy ho fantatrareo fa fon'ny jetilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka izay nitaomana anareo koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voavozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanamasina. Faranantsika ny fivaky ny teny soratra masina amin'ny filazantsara araka Matteo toko 1 andiny 1 ka hatramin'ny 17 Iara-mitsangana izy. Ny filazanan'ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama niteraka ny Isaka ary Isaka niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Joda rahalahy avy ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara ary Fareza niteraka ny Hezrona ary Hezrona niteraka Andrama ary Rama niteraka ny Aminadab ary Aminadab niteraka ny Nasona ary Nasona niteraka ny Salmona ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahab ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rut ary Obeda niteraka ny Jese ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uriba ary Solomona niteraka any Rehoboam ary Rehoboam niteraka ny Abi ary Abi niteraka ny Asa ary Asa niteraka ny Josafata ary Josafata niteraka any Joram ary Joram niteraka ny Uzi ary Uzi niteraka ny Jotam ary Jotam niteraka ny Ahaz ary Ahaz niteraka ny Hezekia ary Hezekia niteraka ny Manase ary Manase niteraka ny Amona ary Amona niteraka ny Josia ary Josia niteraka ny Jekonia rahalahy avy tamin'ny fidrana tany Babilona ary taorian'ny fidrana tany Babilona Jekonia dia niteraka ny Sealtiel ary Sealtiel niteraka ny Zerubabel ary Zerubabel niteraka ny Abihuda ary Abihuda niteraka ny Eliakim ary Eliakim niteraka ny Azora ary Azora niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Akim ary Akim niteraka ny Elihuda ary Elihuda niteraka ny Eliazara ary Eliazara niteraka ny Matana
Ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny fitondrana tamin'ny Babilôna dia taranaka 450, ary hatramin'ny fitondrana tamin'ny Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 450. Ray Masilo manamasinana ny fahamarinana ny telo fahamarina ivavaka sy riavana. Andriamanitra tsy tompo be indrao, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra misy taranaka ianao, mideranao izay ary tsy mitsahatra ny mideranao, ary misaotranao ankehitriny fa nomenao anay ny teninao mba ho fisilovana anjianay, mba ho fiainanay. Ianao fanamasina tsy anatinay no ameno sy ampitoetra izany anatin'ny fonay tsiraray avy mba hankatoavanay ny teninao. Ary ny mpanomponao izay mitondra ny teninao tompo, ny fampianarana ny toriteny ho aminay, ho felonao ny fanahy masina koa izy mba afaka nambarana sy madio ny teninao. Ary izahay zanakao dia ankasitrahanao mandrakariva ny fiainanay. Ao amin'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavakay, misaotra tompo. Amen. malala zay alamin'ny fileketana ny ara-panahy otorina amin'izao alahady ny taranaka izao dia ny mpanjaka faharoa toko fahafito, mpanjaka faharoa toko fahafito dia vakitsika amin'ny dimy fahadimy zany riavako fakiko amin'ny dimy fahadimy zany faniampahano no fahadimy papany fahatelo no eleminareo ao anatin'ny fandaharana amin'ny takila voalohany anaran'i Jesosy fa ny fampilaza hoe ireo boka efatra amin'ny rahalahy tsy mety izao ataontsika izao. Ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika. Raha hitoetra eto mandra-paraina ny andro dia anakeloka fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka. Andro vaovao mahafaly anio na andro filazana ny vaovao mahafaly anio. Riavana raha namakilay tetiarana tao amin'ny matitoko voalohany teo isika dia mahita fa tsy dia hoe zavatra atao featao akory ny aladiny taranaka fa isan'ny mamaritra ny tsony hoe filazantsara mihitsy ny fitanisana ny razan'i Jesosy, ny fitanisana ny tetiaran'i Jesosy, ny fitanisana ny tantaram-piainan'i Jesosy mihitsy aza ny filazantsara. Ary ny fetin'ny taranaka dia tsy afa-tsy akory fa ao anatin'izay fahatsiarovana izay
fa Andriamanitra dia Andriamanitra mitahy ny isa taranaka izy. Koa inona ny andro vaovao mahafaly afaka malala na inona ny vaovao mahafaly hoentina ho an'ny isa taranaka na hoentiny tompo anao amin'ny alazy ny taranaka ity. Andro vaovao mahafaly anio. Fa inona ny vaovao mahafaly lazay ny soatra masina aminao anio. Raha toka jerena amin'ity mpanjaka faharoa toko fahafito afaka malala dia ny zavatra nitranga dia azo fitiana tahaka izao. Ny fanjakany Joda dia efa nizara roa moa zany dia nanome ny fanjakana varatra sy fanjakana atsimo. Ary dia ity mpanjaka faharoa ity dia niseho tany amin'ny fanjakana varatra no tantara. Nisy mpanjaka anankiray antsoina hoe Jorama izay zanaky Ahaba. Jorama dia nanana fahavalona ny didina azy dia fanjakany Siriana. Dia tratran'ny fairano ara ny fanjakana varatra ny Siriana zany amin'ity fotoana resahantsika amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ity. Antsoina hoe fairano zany dia hodidinina fahavalo dia tsy avelany hivoaka ao. Andrasana zany izay voarina izay mivoaka dia vonoana. Ary dia tratra zany fairano zany ny fanjakana varatra. Nanodidina ny tanàna zany miaramila Siriana dia ao zany mihiboka ao zany lay firenena sy lay olo. Ary rehefa ela nena lany ny rano, lany ny sakafo, lany ny izay mety ilaina rehetra dia mivoaka ihany dia izay mivoaka dia vonoana. Ary dia hoy ny filazan'ny mpanjaka faharoa toko fahafito teo manao hoe dia 5:30 dia nisy misary mafy tany Samaria any amin'ny tanàna ny mpanjakana varatra zany. Fa indro nanao fairano azy mandrapahatonga ny loam-biriky ho lafo sekely 20. Loam-biriky zany atao ohatrany hoe lohan'ondry, biriky zany ilay biriky, tsy hoe ilay biriky lahy iny fa ilay biriky apondra zany. Dia eritrereto iny loam-biriky iny dia sekely 20 ny vidiny, vola be zany. Dia hoy izy manao hoe ny taim-bolo malala pahefatry ny kaba zany apahefatry ny kaba zany eo amin'ny kaba ray mety eo amin'ny 1 kilao eo. Ny apahefatry ny kaba zany fefa kilao. Taim-bolo mailala apahefatry ny kaba zany hoe 200 grama vidina sekely 10. Asa raha hoariko amin'ny hoe vary tapaky ny kapoka vidina tsy latsaky ny any amin'ny 400 ariary. Dia zay le fairano, zay zany lay fairano. Dia tao anatin'izany fairano zany no mipepepo ny olona inona no atao, inona no atao. Dia inona no mitranga ndray alina na eny feona ohatsika hoe migodingodina zany ny Siriana dia niala. Ary rehefa niala izy dia nisy boka efada izay tao an-tanàna dia nieritreritra boka efada reto manao hoe inona re zany ny ataontsika, tsika reto boka. Ny olona zao mahidy velona satria ny boka dia mivelona amin'ny fangatahana. Raha mandeha mangataka tsika dia tsy omen'ny olona ko nohan'ny olona ary tsisy. Raha makaotanany tsika mangataka sady voaroko tsika satria boka ary tsy ahazo nininao fa voalatsa indray ara. Fa izao andaontsika hoe ny amin'ny tobon'ny Siriana. Tobon'ny Siriana zany manodidina ny tanàna. Raha makany amin'ny Siriana tsika dia reto ny trano mba marano-tsaina ihany le boka. Io le boka manao hoe raha ohatra ka mijanona tsika dia maty any zany, tsy mety tsika dia noana. Mandeha makany amin'ny tanànatsika, makany amin'ny jisotratsika, makany amin'ny pretamrazantsika dia tsy manam-bola izy na tsy hanome izy na roanitsika. Fa izao andaontsika hoe ny tobon'ny Siriana any misy hanina. Ka izao raha vononintsika dia efa maty raha teo ihany. Raha tsy maty tsika dia mety omeny sakafo fa andaontsika dia hoany. Ho reto boka efa tany. Kanja rehefa tonga teny le boka dia ny Siriana efa tsy teo intsony. Efa nandositra ny Siriana satria na eno feona godigodina kalesitsovaly dia nandositra ny Siriana. Ary rehefa nandositra ny Siriana dia namantana sakafo pelibe teo reto boka efada. Dia nihinana izy boka ao asa nataon'izy efada teo dia nanangona izy. Dia io dia ny vaisy manao hoe ohatrany tsy mety zao ataontsika izao hozy izy efada. Ohatrany tsy mety zao ataontsika izao fa tsika ve dia voky hihinan-dre reto dia anambra dia anana be dia be nefa ny olona ry noana. Andaontsika ao amin'ny tan'ny mpanjaka dia tenentsika any manao hoe efa lasa ny fahavalontsika fa andao isika hifaly. Zay no mahatonga ny teny ity hoe andro vaovao mahafaly anio.
ina zany andro vaovao mafaly raha tarafina amin'izay atary zay voalohany le izao lasa ny fahavalo lasa afaka ny fatorana zay ny voalohany tonga zany reto boky reto dia ny zavatra tsapany voalohany indrindra dia afaka ireo fahavalona nemitra ny tanànany Samaria. Vaovao mafaly dia izao afaka ny fatorana, afaka ny fangejana, afaka ny herim-pamoretana zay na ampijaly ny firenena. Miavako ny Jorama mpanjaka efa tsy nino e. Jorama mpanjaka efa tsy nino intsony hoe ho tafavoaka izy. Ary tsy vitany hoe tsy nino ihany izy fa na ny olona manodidina azy dia efa tsy nino. Nisy manamboninahitra anankiray izay mpiara-miasa tamin'ity mpanjaka ity teny any Elisa manao hoe zao raha pitso dia raha pitso ihany dia hitanao fa ny vary 420 kilao mihoatra zany moa zany 420 fatra dia ho azonao sekely azonao tsotra ny mitsony raha pitso ihany dia io ilay manamboninahitra ilay komandin'ny mparotsaina amin'ny mpanjaka Jorama zany manao hoe zany ve dia mba ho tanteraka na oloaran'Andriamanitra raha ve ny lanitra dia zany ve dia mba ho tanteraka taimoromelala ary ty vidintsika sekely 5 ka aiza ve dia vary tahaka zany ny betsany no vidintsika ho sekely ray naloha dia hoe Elisa tamin'ny manao hoe satria ianao tsy mino dia hitanao fa tsy mba hitan'izany. Dia zay natonga ny boky reto avako malala milaza manao hoe andro vaovao mahafaly io satria afaka tamin'ny fatorana. Zava-dehibe ny avako malala dia izao misy ny vaovao mahafaly rehefa mitoetra amin'ny finoana ny finoana no mahatonga antsika mahatsiaro fa zava-dehibe ny fotoana iainan-kehitriny. Ny finoana mahatonga antsika mahatsiaro fa Andriamanitra dia mahay manafaka antsika na dia amin'ny sarotra indrindra. Ny mpanao heviteny anankiray mpanao hevitenin'ny testamenta taloha anankiray dia raha manao namoaka ny hevitenin'ity mpanjaka faharoa ity izy manao hoe izy efa dareo dia toy ilay efatra filazantsara efatra satria izy efa satria ty andro vaovao mahafaly ty mitovy tsisy valaka mihitsy ny hoe vaovao mahafaly dia mitovy ame filazantsara. Dia hoy ty mpanao hevitenin'ny testamenta taloha anankiray hoe Vichel manao hoe zao ny vaovao mahafaly resahany eto dia zao izy efa dareo dia tsy le boka efa da mitondra vaovao mahafaly dia tsy misy hafa mihitsy amin'ilay vaovao mahafaly efatra na ny filazantsara efatra eto ampelantanantsika. Inona nefa mivotoatiny zany vaovao mahafaly na ny filazantsara efatra eto ampelantanantsika zany efa resin'i Jesosy fahafatesana efa afaka ny zavatra mangezintsika. Zany rehefa ko malala ho anao taranaka ina ny afatra ho anao. Ny afatra ho anao dia izao mahavonjy Andriamanitra, mahavonjy anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mihitsy, ny fahotana, ny anoanana, ny tebiteby mahavonjy Andriamanitra. Fa mahatonga ny olona tsy mahatsiaro ny famonjen'Andriamanitra ry avana dia izao satria mitodika amin'ny olombelona izy fa tsy mitodika amin'Andriamanitra. Jorama tahaka izany zay tsara ilay eto dia misy vehivavy anankiray hitanareo amin'ny 9 fa 9 sy ny 9 fa 7. Nisy vehivavy anankiray taraina tamin'ny mpanjaka Jorama zany io dia tena zary mpanjaka mijaly be fahavonjeo dia ity mpanjaka inona amin'izeko anao dia le vehivavy manao hoe tena mihitsy raha tsy fanahy mihitsy le vehivavy namako fa zao ny fanarahanay samy nono zao ihany zay mirahavavy dia zao ny fanarahanay manao hoe andao andrahona ny zanantsika zay io tantara io amin'le lazan'ireo ny amafiny lay fizantoetra dia andao andrahona ny zanantsika ka izao ny anao nandrahona an'io dia niara-pitso dia ataontsika sakafo dia kanjo rehefa lany le zanako korom-panjaka ny 9 dia niazy tsy nomeny azy fa niafotsiny zany no hoanina zanaka io dia nandritra ny fitafiny ny mpanjaka. Io ny mpanjaka manao inona no aminjeko anao afaka malala inona no asehony bokin'ny mpanjaka faharoa eto mitoditody ny olona mitady famonjena ny amin'ny olona mandrakariva
ny velitsika ho mahavonjy manjakariva dia tsisy famonjeny. Jorama eto dia mpanjaka efa tsy izy mihitsy andraiky jorama nge mamonjy ny olona. Jorama mietrety arona hoe kinona moa ny azoko atao ao. Jorama nge tsy mpanjaka fe-mpanjaka fa mpanjaka ny firenena voafidin'Andriamanitra. Ka amintsika hiteny kinona moa ny azo atao amin'izany tsy logika ke raha miteny tsy hitako izay azo atao tsy logika ka tsy logika mihitsy satria izy tsy mpanjaka fe-mpanjaka fotsiny ihany. Raha ohatra ka ianao fiangonana manao trano manao tsakabaty dia miteny hoe kinona moa tsy vita foatran-drahatra tsy vita rehetra dia tsy logika zany. Tsy logika zany raha baiboly nijerena tsy mety logika zany satria fiangonana tsy mitovy amin'ny olon-tsotra. Raha izany manao trano ka tsy vita dia afaka miteny hoe azo crise confinement sarotra be ny asa dia logika. Fa raha ianao manao trano ka tsy mahavita dia tsy logika satria ianao fiangonana. Satria ianao ny Andriamanitra ao nanao ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra ao ny tompony volafotsy sy ny volamena dia tsy logika. Tsy mitovy amin'ny fikabahana tsotra ny fiangonana, tsy mitovy amin'ny fikabahana izay hitenen'ny fiarahamonina eny. Reny hafa ny fitotran'Andriamanitra azy. Fenao Andriamanitra ao mahay ny zavatra rehetra. Noho izany ny solomaso hijerenao ny zavatra dia tsy mitovy amin'ny solomason'ny olon-tsotra fotsiny. Raha olon-tsotra ny fiarahamonina raha fokotahana tsy fantako sanatria tsy hoe manamaivany azy na fitotram-panjakana sanatria manamaivany azy ny azy zavatra fenao ange tranon'Andriamanitra. Ianao ange fiangonana, ianao ange mpanompon'Andriamanitra, hafa mihitsy mitotran'Andriamanitra anao. Izay ny faharosoan'ny Jorama eto. Faharosoan'ny Jorama dia izao rehefa ny atolaka teo aminy olona izy manao hoe akatsitako tsy inona moa ny azoko atao anao. Izay diso mihitsy tsy fandraisana andraikitra. Mpanjaka izy fa mpanjaka ny firenena no fidian'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny mpanjaka fe-mpanjaka tsotra fotsiny ihany. Raha ohatra ka manatona ny fiangonana olona raha vako malala dia tokony hatsiaro na hoe tsy mitovy amin'ny manatona fokotany ny olona manatona ny fiangonana fa ny fiangonana tokony ho azo atonona ny fotoana rehetra ary fiangonana tsy afaka miteny kinona moa ny azo atao tsisy polaka fahaizany Andriamanitra tomponao ambony ao fanao hoe Andriamanitra tsy afaka mamonjy anao amin'ny fotoana rehetra ary misaotr'Andriamanitra raha vako malala fa tsy mba nataony nangahiay namenatra izy tao anatin'ny ady sarotra natrehany dia izao tena mahavonjy Andriamanitra. Ary io nafatraomanao ny andro vaovao mahafaly lazainao any dia izao na inona lalovanao amin'ny fiainana na inona fikasanao ianao tsy mitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao zany. Ny olona afaka miteny manao hoe ka tsy normal raha ohatra izao sarotra amin'ny fiainana tsy zany ianao manao tsy zany nateraka andresy ianao nateraka andresy ianao nateraka omby ianao nateraka ahita zavatra ianao izao fa izao matoky amin'izay tsy milaza kory zany manao hoe dia izao ange dia mikaliza ngetra indray misy zavatrotro tsy mety zany pastera dia ahoana iny dia izay tokoa mety misy tsy fahombiazana ndraindray dia kely tena misy fotoana tsy mety ndraindray misy fotoana tsy tateraka amin'ny fotoana eritreretanao iny dia zavatra fa ny akapobe ny raha ity baiboly mivelatra ity dia izao ny Andriamanitra ao Andriamanitra mahay zavatra rehetra aza iteny izay miverina isaky ny toko zato ao amin'ny soratra masina na mivantana na tsy mivantana ny teny hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra mamidina ny baiboly manontolo zany. Andro vaovao mahafaly iny dia lazaina aminao fa mahavonjy anao io Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao amin'izay mamaritra anao amin'izay mahory anao amin'izay rehetra mahavonjy anao Andriamanitra fa hiaritra izy aza ny olona midododona ny olona manapetra na dia mpanjaka azy izy ny olona manapetra ny olona kely finoana tahaka ny nataon'ilay komandy teto misy zaniko ve dia mba mety Andriamanitra ve dia avita an'izany satria veriny fa izy no manao ny zavatra rehetra tsy afaka malala noho izany andro vaovao mahafaly matokiny Andriamanitra fa ny faharoa izao afaka malala andro vaovao mahafaly tsy mahavonjy any Andriamanitra fa andro vaovao mahafaly dia izao azonao izay rehetra ilainao tsy voavonjy ao anatin'ny sarotra ihany hoe lasa ono le fahavalata le zava-manahirana lasa lay sarotra fa izao voky ianao omen'Andriamanitra anao izay sahazanao omen'Andriamanitra anao izay tandrify ianao iza ihany ny tsy mba nahazo amin'izany izay tsy nino fa io tsara tatary io fa ny kely finoana ihany ny tsy mba afaka ny hinana tamin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsy mba afaka ny voky sy ny faly tamin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany zany dia afaka malala andro vaovao mahafaly io omen'Andriamanitra anao izay sahazanao
omen'Andriamanitra anao izay rehetra fantatr'Andriamanitra fa tandrify anao ka nahoana ary Andriamanitra nametraka ilay fahirana ho fitezana-tsotra fotsiny zao. Andriamanitra kely avako malala tsy mitaizatsika amin'ny toe-tsaina tolola fotsiny zany manjary tsisy heviny aminao a na dia ivary eo an'lolo raha tsy fantatrao tsara na antsoina hoe lolo, raha tsy fantatrao dikany hoe nolo, tsy fantatrao ny dikany vary. Rehefa hitanao a fa any atsimo a rano amin'ny arabe io ny rofony vo avy no di rano amin'ny arabe io fa tsy hoe misy rano amin'ny arabe io ny rofony dia angonina andrahoan-tsakafo. Rehefa hitanao zay dia fantatrao ny dikany antsoina hoe rano zay takatra hoe haiveka ty rano ty sarobidy fa za miandry an'izay. Rehefa zao tsika maina tena maina zao tsika vo matsiaro hoe tena tokony mamboly azy le olona ary itsika rehetrarehetra dia samy mahatsiaro, tsika rehetrarehetra dia samy mahatsiaro fa volana desambra ohatran'izao ny fahazazanay a dia atao anaty orana volana desambra ohatra zao misasaky ty ny desambra mbola tsisy orana miavako malala dia amin'izay fotoan'izay tsika voatsiary manao hoe tsy Andriamanitra zany no mikala Andriamanitra hoa tsy mpitiavaka lavo zany Andriamanitra fitiavaka Andriamanitra mitaiza sy manitsy anao fa izao misy zavatra tena nataono mihitsy tapahanao foana lay ary dia tevenao hoe Andriamanitra mikapoko Andriamanitra edena nge meko anareo ala zany teto Madagasikara zany zao fomba fiteny tolo malagasy manao hoe rovina ny alany ala ao lany misy dikan'izany nahitotoerana mihetsitotoana nge analamanga ny anarany ala ngeny teto dia zereo raha misy tapikazo anankiray a zao tsika zay afaka tokony atsara io mamambile mbola tsy tara dia azo atao hoe Andriamanitra meka Andriamanitra ke zany anao kapora tsy asianao orana eny azo Andriamanitra atao manisy ona rehefa fefa mahay zavatra rehetra izy fa mitaizanao izy tsy azonao mihitsy ny dikany fahasoavana tian'Andriamanitra zay ny dikany eny asian'Andriamanitra fahirana zanak'Israely na ny maromaro koa navelany andany fahirana atsiaro ny lanjany fona sy ny fahatokiana azy rehefa feo fa manao gaspillage le avana ny olombelona ary manazavatra mani hany ka tsy mahatsiaro ny asarobidy ny zavatra eo ampelantanana koa ny zarabe be omeny Andriamanitra tsika na fahasalamantsika eo rekera zay tsy narahitsika totsika roatotsika boatsika ty zavatra rehetra sy ny sisa rehetra ndradray zay zavatra omeny Andriamanitra tsika tsy tandrematsika tsisy mbatsika rehefa tsy eo le zavatra ometrehitra hoe tena takizay kaiko tokony zao na mijery ny hafa lokizana hitantanako ny azy ampiriny tsara karakarainy tsara ry avako malala ny antony namela amin'Andriamanitra ny Jorama nandalo fahirana eto tsy fara tsy mpanan'Andriamanitra fa atonga ny fireneny Samaria ahatsiaro hoe kay misy vidiny zavatra rehetra ay Andriamanitra no taizatsika mba hikantana zao tsara ny bokin'ny Exodose hoe raha nanome mana Andriamanitra dia tsy nameny manapo an'ny zanak'Israely mandritra 900 taona tsy nanao an'izay izy fa nomeny zay sahaza azy isanandro tia ny anjaranao androany indray ny rapitso lasa ianao androany manangona dia mifondra ianao rapitso manangona dia mifondra ianao rapitso fa raha ohatra kakamo dia manao hoe maninona moa Andriamanitra sy tonga dia mena any 900 taona tonga ny a dia angomoko ohatranao dia mitsiraray fotsiny amin'ny herinandro mivavaka nampianariny tompontsika dia manao hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay anio fa tsy manao hoe omeo anay an'io Andriamanitra ny hanina sahaza ho anay 500 taona fa raha ohatra ka zay dia miteny azo ny androany aloha tsy lalay fotsiny zany fa efa ampy efa ao ny 10 taona e fa ny dikany hoe ny anio ihany angatahanao amin'Andriamanitra dia ny anio no omen'Andriamanitra anao ny raha ampitso an'Andriamanitra tsy milaza kory zany hoe tsy misy ny ampitso fa hoe isan'andro anao no miankina amin'Andriamanitra isan'andro anao no mivavaka amin'Andriamanitra zao dikateny ihany zany revako malala andro vaovao mahafara hoe dia zao tena iantohan'Andriamanitra izay sahazanao matoky azy manana finoana lay sahatsika teo lay commandeny resaka tamin'ilay commandeny miaramila resaka tamin'eny izy le niteny manao hoe zany viendra vérédisa de baofis aiza isy Andriamanitra meanao ny zavatra ohatran'izany dia tsy nahita mason'izany vo hitsaky ny olo izy dia maty tsy nahita an'izany
satria kely satria fa tsy mpanahy tokony fahotana ny avako malalo amin'ny mpanjaka faharotoko fahafitiry izao tsy finoana ny voalohan'ny fahotana tsy ny faute morale loatra ny hoe izay dia atsona teo iny zareo zao lay vehivavy nihinana ny zanany fa nge tena fahotana mahatsiraviny fa tsy ny tena izy tena fahotana zany fa inona ny tena nahatezitra ny izy ny tsy finoana an'Andriamanitra ny fivadiana voalohany indrindra amin'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny finoana sy ny fahatrikina azy fa fitiavana izy mamela heloka izy mahavonjy izy ny fitrikina amin'ny olombelona sy amin'ny zavatra ny tena voalohany tsy akasitan'Andriamanitra zay mahatonga ilay teny didin'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny didy folo manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa zaho ihany zay didy voalohany milaza fa ny fivadiana voalohany indrindra amin'Andriamanitra ny fahotana ny tsy finoana zany raha afaka malala andro vaovao mahafaly iny mahavonjy anao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra faharoa mamelona anao sy mikarakaranao Andriamanitra andro vaovao mahafaly ny farany avako malala dia izao mba mizara vaovao mahafaly dia izao ny fizarana raha ohatra ka titeny izy efa tamin'ny rahalahy rehetra izay nahita n'ilay sakafo be dehibe sy lay babo isan-karazany lay arenina velan'ny Siriana dia izao raha titeny izy dia nangonony rehetra dia navelany moana tao ny poray tamin'ny razatany fa ny mahandro vaovao mahafaly azy dia ny fizarana miavako raha atao tsara zara nge ny areny eto ambonin'ny tany sotrozao tsika sotrozao Madagasikara fa efatra avy any amin'ny fara dimy avy any amin'ny fara amin'ny fahantrano sotrozao fa zao titena ny sasany titena ny firenena sasany ary tsy vita rehetra titena fa ny anjarany sasany mbola lay ihany raha ko malala amin'ity andro ity dia mitona antsika ny tenin'Andriamanitra mba hifampizara fampizara mifametana mahafoy manome ary zay ravako ny tokony hotsaroantsika fa matoa vitan'Andriamanitra tahaka izao io trano io dia tena tsapa mihitsy ny fifampizarana ndraikitra fifampizarana vavaka misy olona nketo mandeha mivavaka isaky ny talaty mandoalika mivavaka atao ambony to amin'ny trano io isaky ny talaty mandoalika mandoalika maninenina vavaka sy pasteur tsy olona mivavaka nale ambony rena tany isaky ny talaty tsy ray tsy roa mivavaka mivavaka avana ho atsika mantsy mitazana dia rehetrarehetra hoe satria izao fa tena zava-dehibe mihitsy ny fiaraha-mentana ny fifampizarana aza dia tena rehefa mba meny Andriamanitra aza dia tena rehefa meny Andriamanitra fa ny vaovao mahafaly dia natao zaray ny fifaliana dia natao zaray ary akaraky ny zaranao an'io ny mampitombo an'io arakaraky ny anomezanao ny mampitombo an'io fa arakaraky ny fikiranao an'io tsy mampitombo an'io tenin'Andriamanitra zany zay zavatra eo aminao zarao fa mitombo zay mahafahasoavana ny fahasoavana arakaraky ny zaraina ny tombona azy fa ny zao tontolo zao dia izao ny division azy tena mieny fa amin'ny kristianina ny division lasa multiplication zay tsara ny namitombony Jesosy ny mofo dimy ny zaray ny mofo dia tombolo izy rehefa aveo zay kristianina rehefa zarainao ny fifamily fa tsy motomoty dara tezitra fo avako malala azavanao an'izany nama manana fifaliza zao dia valika foana mba manafena mpifaliny mba mahifandray amany olona zara zay azo ary rehefa mba misy mangataka eny aminao dia zazy mba menao tsisy ety fa tsika misy ity fa ty nengiarana veripeny eto amiko etoy ohatra miavako ny fiaina kristiana io tsotra itsika ny manasarotra ny fiainan'io fefanotsorony Jesosy ny fiainana ny dikany azoizygalina io tsotra fiainana tsotra ny dikany io itsika ny manasaro zavatra ny fiainana fa ny fiainana efa notsorony Jesosy iny ny volatsorany Jesosy azy no fitiavana ny zavatra rehetra no fitiavana mampisy fifaliana ny fitiavana matonga anao mizara dia le fitiavana eo amin'ny Jesosy Kristy tompona andro vaovao mahafarany zava maharany avako malala miraha anao taranaka atsiako fa ao amin'ny tompo-pianina misy famonjena aza mivezivezy azao amin'ny tompo aloha mandeha ny olona manapetra ny faharoa andro vaovao mahafarany io mahatoky fahomen'Andriamanitra anao ny tsara
izy no anampy anao amin'ny fitantarana zay efa nomeny anao, izy no anampy anao amin'ny fitantarana zay efa natorony anao, ary izy miantoka izay maio. Zay Andriamanitra dia minoana zany fa eto izy azavanao izahany Dieu batanteraka, minoana zany fa izany tenin'Andriamanitra avakely izy. Fa tena malala rehefa mba tonga amin'izany zavatra zany kosa ianao, nomeny Andriamanitra anao zay anjaranao, ayanton'Andriamanitra ianao dia azafaly rery fa mimona fifaliana amin'ny namanao amin'ny piray tany-drazana aminao. Vavaka isika riavako malala, vavaka manginy isika dia ao anatin'izao vavaka izao no soratsian'Andriamanitra hoe tompo ataovy mahavonjy amin'ny fotoana rehetra ianao, vonjeo any tompo, omeo azy rehetra saza eo amin'ny fiainako isan'andro, tompo omeo fomainzara. Anonina zay fanomany ny fetantela ao anatin'izany vavaka izany anaovanao ny vavaka mangina.
ao anatin'ny sarotra miaro anay amin'ny aretina, miaro anay amin'ny tebiteby isan-karazany. Vao mahafalo anay izany tompo ianao no mamela anay, efa nanafatra anay imbetsaka ny teninao, aza manany amin'izay hoaninareo, aza manany amin'izay hotafianareo, aza manany amin'izay atreninareo fa Jehova ny ato anareo. Tompo mifoloa izay ataovy mahatoko fa na inona ny amafin'ny toejavatra lalovanay dia enao mikarakara anay, mamela anay, vaovao mahafalo anay izany tompo. Manafatra anay no tompo anatoebo manome mizara mahay faly amin'ny fiainana isanandro. Isorety anatinay fifirotanay ny vaka-mangidy ny fahalaina, ny tsy fandraisana andraikitra, fa mahatoky ny fahasoavanao zahay dia ampianary faly, hiasa-pitiavana, hiasa-pifaliana, hirotsaka amin'ny fanomponanao sy ny fanomponany hafa. Dia ankehitriny tompo ataovy manana no mandrakariva mitaranakay naizanaiza misy azy zereo manaty Jesoa any amin'ny hopitaly fantatro sitanareo, zereo manana orana sy manana aty-panahy mandary fizanto hita vetively izy ireny, vaoka ho tsapany fahasarobidy io masonao izy, ao reo manana fahasairana-tsaina, ao reo mbola mitady azy, ampatsaivo azy ireny tompo fa fandarovana ihany zany, fitezana ihany zany, fa mampanantena fandresena sy fifaliana ho azy irenao. Nivonana ny fataka nampianarana aminanao hoe famatsina ny lehilahinao ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety tany tahaka lehilahy, meonay ny amin'ny saza aminay, mamelany elokay tahaka milanay izay meta taminay, aza nyfotrany amin'ny fakapanahy, fa manafana ny ratsy fanjakana sy mety aratonanatonanaizay. Amen. Itsika itsangananao fanekepona apostolika iafakonana. Mbola tsika fanekepona apostolika manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vaovao mahafalina ampitainantsika fa mahafotsy. Mino Andriamanitra izy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino Jesosy Kristy zanany lahy tonga-tovitsy izay nitorotoroana tamin'ny fanahy-masina, nateraky maniry-jiny nijaly nanapaka-potokarado, nombola tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nareny, midina tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka eo avan'Andriamanitra Kristo, avy any aveny tsara vela sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana zao tontolo zao, fiangonana ny olona masina, famelana kelika, fitsangana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
anao andriamanitro fanjako sy ankalazana mandrak'izay ankalazanao isan'andro aho sy derina mandrak'izay lehibe Jehovah ka tokony teraina indrindra tsy takatry ny saina ny fahalebiazana ny taranaka rehetra samy derina asanao amin'izay mombily azy sy anambarany asanao vavaka tompozoranao izay fa mbiakehitriny anomonanay ny taranaka zanaky ny fiangonanao eto an-tranonao tsy amin'ny fahazarana zany tompoko fa paikinao raha toy dia trotro-mbavaka azy ireo zany trotro-mbavaka ny taranaka tsirairay asondroty aoko tsapany famavonjy anao mifinoana mitoetra tsara teriza ny fanitretena sy ny fahatokinanao Andriamanitra ny taranaka aoko vavolombelonao arovy ametraretraky ny ratsy misaina endry afaka mandray andraikitra ary zy nitoerana misy azy na aiza na izy na ny entona ny ampitan-dranomasina na iza na izy dia tafilery sy fahamasina-piaina aoko mitsapa izy rery fa tianao izy ary mihiratra amin'ny fahendrena ho fifalianao Andriamanitra ho reharena fiangonana aminao ary hotabily sy ho voninahitry ny fianakaviana dia izy tompo mitaranakay ho vanina eo mahafahasoavanao ny manatrika na eto taio ny jeto ampifakio no Jesosy Kristy zanakao amen. Ira fanefa vadimpolo amin'izany taona dia ovakina antsika ny havana izany taranaka somary mafitry andra rao makiasa satria ronzatsika mafitrika inisy makiasa tsangatsika roponobana ira fanefa misakanaka miazavana. Thank you.
amin'ny fisaovana tsika rehetra le avana eram-poeransaina mety misy tena tsy afaka misakafo nono ny antony zay fantatra dia makasitraka indrindra tompoko ary manonona fifalen'ny tompo aminareo fitaovam-pianakaviana mpakasahana anareo no nirakotra ny fanotronana ny zavatra etra zay nataonareo ka nalafiravely azy toy izao raha niafatra ao anao ry avaka hoy nisy ohatra masina aminao hoy Jehova izao nefa nekeko ho aminy ny fanahiko izay eo aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vava ny taranakao na amin'ny vava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehova ko aza natahotra ianao famombanao azy raiso nitsotra hitay ianao ny tompoka hiaro anao hampamingapiritra ny tavany aminao ny tompoka hamindra foninao hanandratra ny tavany aminao ny tompoka omeninao ny fiadanana. Amen.
ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny ray sy ny Zanaka ary amin'ny fanahy azy. Amen. Tsakabato zao dia efa fanao efatra any amin'ny testamenta taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis Jakob Davida Jakoba rehefa avy niona tamin'Andriamanitra alohan'ny fampitolana tamin'Andriamanitra dia nanao tsakabato tao Betely izy ary rehefa nanao tsakabato tao Betely izy dia nampatsiarovany ny taranaka ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra dia nampatsiaro ny tsakabato isaky ny manompo maso tsakabato io ny taranaky ny zanak'Israely rehetra dia mbola mahatsiaro mandrakariva izany fitiavan'Andriamanitra izany voady nataony Jakoba tamin'Andriamanitra izany. Manamaka fa tsy hoe dia itsika kory volanao tsakabato lehibe ohatr' izao fa fiangonana rava hafa efa nanao tahaka izao. Ny anakady-bahoaka dia amin'ny rond-point anakady-bahoaka eo ny faravohatra dia io Ambojatofo fa ny antsika eto ny natao fa ny mahavaovao etentsika ity dia izy mirakitra afatra manokana sy afatra navoaka ny vahoakan'Andriamanitra ira teto Ambotatety. Anoa fahampanahitsika atsika ry havako malala ao aorian'ny salamo izay vakiana ary ny ampahany amin'izany salamo izany dia mihitanareo voasorana anatin'izao afatra izao dia nira fanampin'ny fahatelo andiny voalohany ihany io nataontsika ampitombona mandrakarivany amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Handrandratanao ary Andriamanitra mpanjako sy akalazana anao mandrakariva. Nilazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no satsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovanao ny haben'ny fahatsaranao ny taranaka sy oby ny fahamarinanao. Amen. Jesosy vato fehizoro. Tu fehizoro mafatahotra ny fo raha ianao no mampijoro sy angina na tokoa fa to fiorenanay Jesosy zanakiniray fa to fialofanay amindratsy te andavo fa to azo itoky na sady tsy mba mivena afaka ny fahory na ray anao ekena Jesosy tompo irery no lay vato tsy mifindra Jesosy tompo irery. Sotany amin'izao fotoana izao ka ahafahanay mitokana izao tsangam-bato amelana afatra ao amin'ny taranaka izao. Fantatay fa Andriamanitra miasa amin'ny fiangonana ianao ary Andriamanitra tia manokana ity fiangonana Ambotatety ity ka izay rehetra efa nomenao dia ankasitrahanay ary dia mbola mangataka mandrakariva izahay ny amin'ny famananana ny asa izay ikelezanay ahy izay efa nirosonay izay efa nanolonanay tena ihany koa dia mivavaka izahay mba ho tia natofonay ny reketra zao afato zao izay amin'ny fiangonana ihany dia anao ny ombanay rehetra ny taranaka fanamandiby rehetra ao ombanao fa mangataka kosa izay mba tahio taranaka varina mendrika ao voninahitra ao dia amin'ny anaranao ny Jesosy Kristy nanaovanay vavakay. Amen. Amen. Andao alanara izao saron'ny vato namelan-kafatra izao itsika ny afako
mangataka efa misy ankizy maromaro any isaky ny taranaka latsaky ny folo taona foloka hatramin'ny roapolo ka hatramin'ny telopolo ka hatramin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo dia andeha angatantsika androso aty miaraka amin'ny présidentny solitenan'ny olona ny solitenan'ny baom-piangonana dahoazy mansoa aty nareo akisy mansoa manodidina fa nareo ny anao farany dahoazy afatsy amin'ny ilana vatsaka mba ny présidentny dahoazy entinareo manatrika an'io rakisy fa nareo no afarany mandroso takotakomy tsara ary sana fa mainy andro antsa ke zahay ao nareo mandroso ao nareo akizy mandroso nareo a sy tombo paster amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo notokanana zao tsakabato izao sy ty tanàna sy vohitra aty a ho toeram-panompony fideranan'Andriamanitra ary ho voninahitra anarany zay rehetra atao eto ndao aringanareo akizy ny lamba sady sonona moramora zanako isa moramora ka sao de rofo tiaka riavako malala ndao azy miataka kely anareo fa maky miafatra ho anareo zahay manaraka ho an'ny taranaka rehetra ho anareo mbola kalaza faharonjato taona fa 5 sy 200 taona dia toy izao ny afatra isa roa telo ry zanaka mpandimy taranaka voafily henoy izao teny izao soraty hotadidy amin'izay atao aoka ny eriteny hazony ny finoana satroy ny fahendrena fa ny fihavanana tsy vitana fitserana ny mifakatiavana nitaky fandeferana mazoto mivavaka hajao ny fandaminana tiaro sy asily ny teny famarinana atao fiainanao ny fanolora-tena mahaiza manome sy manafona tena iray ny tompontsika teny iray isika koloy ny akanitsika anaka tsarovinao izao Jesosy tompontsika tsy mandao anao meteza hopitaly mampiasa ny talenta dia ho hitanao ny sotsy manapety arotsany aminao fitaratra ianao fiasana velona mijoroatrany ovavolombelona nilay ny antso anao na ny fiangonana na ny firenena milanao ijoro ary manantena ny firotsahanao maleo va marasana tiaka mafiriavako dia vitsotra masina izay ao amin'ity baiboly mivelatra ity dia izao manao hoe salamo 5:7 ny andininy faefatra tapany voalohany Jehova ny taranaka rehetra sametera ny asanao tehaka riavako malala zay ny votoaky azavanana foy alohan'ny ifondran'ny zokiolona vavaka ho anareo zanaka sakabata anankiray ny eto avaty fisaka lehibe zay mirakitra ny soratra mijoro tazana lavitra eo anoloany a dia misy ny baiboly zay maha protestanta maha kristianina nisy nanoratra misy tao anatin'io afatra io manao hoe aoka azava fa ny soratra masina aoka azava ny tehirizany taranaka enerina ny soratra masina ary mipetraka eo ambony latabatra zay misy azo fijaliana eo ambaniny azo fijaliana mitory ny fahasoavan'Andriamanitra no zany dia mirakitra foto-kevitra tahaka izao hoe ny soratra masina ihany ny fahasoavana ihany ny finoana sy ny fahendrena zay no afatra petratsika ho an'ny taranaka amin'ny fahendrena zao dia hivavaka ho anareo zokiolona ry zanakosa vavatsika tompo ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro mbola velosorana anao matany ny fonay ary mbola nanomezanao anay tombonandro natantaranay zao fotoana zao tompo tambonay say ny fahasoavana zarotako aminay tsy tapaka sanafamana akehitriny zay dia mbola velosorana anao no natanteraka izao fitokarana mitsangam-baty fa 50 taona ho an'ny taranaka izao koa tahio tompo ny taranaka mifandina vao voninahitra ao vao volombelinao joro hatrany an-trano hanambara ny fitaponao vao mananteny zay tompo fa tsy andao na saraka anay ianao amin'izao andro zao
tompo amin'ny tany ny firenena. Totra tompo. Amen. Ny taranaka ireo nosolofo timbiratriza mba ho tena mahatoky feno fahendrenako eo tany sambatra lai Madagasikarana. Hitahinareo taranaka ankehitriny sy mifandimby ane ny tompo aro tanterahiny aminareo zao tsodrano izao. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo. Mandehana amin'ny fiadanana, mijorova volombelona ary mifalia ho amin'ny tompo. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
ho amintsika mandakalivana iny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera an'Andriamanitra isika ka omanisika eo ambany maso ny salamo 770 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo 770 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa vita zany dia ho ataontsika ny hira faraka amin'ny 70 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Jesosy mpanjaka malaza. Ary eo aorianan'izay dia izy vavaka. Tsy hipetrakantsika raha tsy vita ny famakiana salamo, ny hira faraka amin'ny 70 ary ny vavaka. Amin'ny anaran'ny Tompo, miteafy tanana firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehovah no indrindra ka tokony ho atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy ny firenena maro izy eo ambanintsika, ary firenena samihafa eo ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiombian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomaro. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Amen. Ivavakantsika toko ry Tompoandriamanitra eo, faly ny fonay tonga eto amin'ity tranomasinao ity, noho ny fitantananao, noho ny fandaharanao. Napetraky ny fiangonana fa ho amin'izao alahady izao no ankalazainay ny fetin'ny taranaka. Nitrotronay ambavaka zany mba ho tanteraka soamatsara dia iny fahitanay voninahitra ao, satria izay rehetra dia tonga eto amin'ity toeran'ity ankalaza ary anomezany voninahitra ao izany. Dia misaotra Tompo noho ny fandaharanao, misaotra noho ny ny zavatra rehetra, dia ankalazanao eto izahay. Maro izahay ny tonga eto, misy ihany koa ny voazarazarany amin'ny toerana samihafa ny amin'ny akany noho ny antony izay ara-pahasalamana ifampitsinjovanay. Kanefa dia na eo ary zany dia mino izay fa noho ny fananao masina dia iompo amapanay izay ny amin'ny fiderananao, ny amin'ny fisaonananao, ny amin'ny fanatanterahana izao fampivavahana izao. Izay rehetra ataonao io Tompo dia mangataka izay tary lalana ome fahendrena avelao eloka, ary indrindrandrindra ataovy mahay ny fomba bebaka ty anatinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaovanay ivavakay. Amen. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Volana vaovao no hitsahana, dia aloha hevitra vaovao no mpanjinona manaky an' Jesosy Mesia ny mino. Ary miarabantsika sady amin'izao alahady ny taranaka izao. Ry taranaka ny angarana ka migoka fahasambarana,
afa mihitsy ny andron'io tsy nikely tadio fa dia tena vaovao moa matsapy zany va ianao andeha ity izy ambarao tsy fienonao anao sao anjary adosoana miangaka mivonona ny milaza ny amamena ny fitobaky ny fitahiny roso zao ka tsy mipody ny vavaratsy no manody fa ny teny mamy atao ny fahasoavana ho anao ry taranakavota ireto ndray ny raharaha atombokontsika amin'ny raharaha avy any ivelany avy amin'ny FCGM party-famonjena dia manasantsika anivariva hiara-iombona amin'ny antsapana izay ho tanterahana amin'ny FCGM party-famonjena ihany manomboka amin'ny 3 ora sasany tolakandro ny aveta toerana kosindray avy amin'ny sampana sekoly alahady ny sampana sekoly lahady dia manolotra vola 4,703 ariary ho fandraisana anjara amin'ny fanafiana amin'ny faritra ny atsimo tratry ny ahitany sy ny fahasairanana dia manaraka izany ihany koa miverina anio ariva manomboka amin'ny 2 ora eto am-piangonana ny sampana sekoly lahady mamerina ny seho krismasy avy amin'ny sampana tanora kristianina eto Ambohitantely ny STK dia miantso mikambana rehetra amin'ny fivoriam-be izay tanterahana ny 12 Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy maison d'hôte Mansoa Ambohijatovo ny avy amin'ny chorale Ambohitantely ho fiarahantsika mifaly amin'ny Noël 24 ity dia fifaliana ho anay sampana chorale Ambohitantely ny manolotra bus de Noël ho an'ny tokantrano tsiraray ary ny tapakila fandraisana anjara dia efa atsika raisina amin'ny mpikambana chorale toy izao ny samihafa taratasy fanasana Jehova o tsarovy aho araky ny fankasitrahanao ny olonao Andriamatora kotina valina maolo-pitarina sy ramatoavadina ny barao amin'ny fiangonana ny komitiny jobily dia faly manasa sy miantso anareo hiara idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondronono 5 taona niasana teo amin'ny sahan'ny FCGM teo anivon'ny sekoly sy ny fiangonana Ramatoa Andrea Miarantsoa Ranaivo Jonna Lalahy Arsandy prakitra rahan'ny fiangonana izany dia ho tanterahana ny alahady 17 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina eto amin'ny FCGM Ambohitantely ireto ndray kosa dia araky mpisaorana mpanompon'Andriamanitra ray manolotra fanomezana iray tapitisa ariary ifidianana seza ao amin'ny akany mpanompon'Andriamanitra ray hafa ihany koa manolotra fanomezana 2,7 ariary ifidianana latabatra vato atao ao amin'ny sous-sol ao amin'ny akany mbola araky mpisaorana ihany 7 ariary atolotra ho an'ny mahantra sy ny tsangam-bato fa 50 taona ny fiangonana ary amaranana ny raky mpisaorana dia lehibe fitiavanao tompo Andriamanitra io hiderany Jehova amin'ny foky rehetra aho hanambara ny fahasoavanao rehetra aho mangataka ny hira fanampiny 7 amin'ny firanam-panampiny ary manolotra raky mpisaorana 2 ariary ireto kosa dia fiantsoana fanambadiana izao no fiantsoana fa voalohany ny fitiavana maropo sady mora fanahy Korintianina voalohany 13:4 tapany voalohany raha Wilson Willy sy raha Tsitoara Tsara Vololona raha Josafara Harso andaniny raha Zafindramavo Noelina raha Kotomalala Hector sy raha Andriamandranto Antoinine Marie Charles ankilany dia faly mampandresy manasantsika ny amin'ny fanotronana fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny zanany raha Tsito Arson Faniry Nambintso sy fielana rindranto Tina Antonine Hector izay ho tanterahany eto amin'ny FCGM Ambohitantely ny sabotsy 29 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ireto ndray kosa dia fiantsoana faharoa ny fitiavana mandefitra mino
manantena maharitra ny zavatra rehetra, ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Koritianina voalohany toko 17, ny 5 ny 7 sy ny 8 tapany A. Andriamatoa Andrianony Ratsimba Roland, Ramatoa Rahanta Tsihoarana Voangy Andanina, Ramatoa Rambola Lala Miriam, Andriamatoa Randrianar Malala Julien, Ramatoa Rasolniana Florentine Ankilany, dia faly manasantsika anatika ny fanamasinana fanambadian'ny zafiny ny zanany Ratsimba Andriantsihoarana Kenaniony sy Andrianiana Malala Fandresena Miray, izay ho tanterahana ny zoma fa 18 ny volana Desambra ho avy izao, manomboka amin'ny 10 ora eto amin'ny FJKM Ambohitantely. Amaranana izay fiantsona fanambadiana zay dia fiantsona faharoa ihany koa ity, ary ho fofokivadiko mandrakizay ianao eny, ho fofokivadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny amin'ny fitiavana sy nindrafo ianao. Hosea toko faharoa ny 9 faraka amby 20 sy ny faharoa amby 20. Andriamatoa Ramanitry Niaina José Roland, Ramatoa Johnson Tina William, Andriamatoa Rakotarmanana, Ramatoa Rasoamanarivo Victoire Ankilany, dia faly mampandrehantsika ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany Manitry Niaina Tolotry Niavo Antonio sy Rasoanirina Tatamso Victoria, izay ho tanterahina eto amin'ny FJKM Ambohitantely ny sabotsy fa 17 ny volana Desambra ho avy izao, manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Amaranana ny raharahany fiangonana dia ireto misy filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Rakoto Arsoa, Rasoa Varadrano, Andrevapandy Monika, vadina belan'ny Tombokla, Rakoto Arsoa Harle Huga dia nodimandry ny alahady fa 17 ny volana Novambra lasa teo, rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Dr Rakoto Arsoa Saondra sy Andriamatoa Ramanuelna Zaka Menadavy sy ny zanaka manjafiny. Ny praitabo aminy niteraka Dr Andriamapandy Piera sy Razafindraboto, ny praitabo amin'ny vadiny teraka Rakoto Arsoa sy Rasendra Soa. Ny nofony dia efa niala tao an-trano tao Ambohijanahary ny alarobia 2 volana Desambra lasa teo tamin'ny 12 ora sasany, ary natao veloma farany tao amin'ny FJKM Ambohitra Biby talohany nametrahana azy tao amin'ny fasandrasany Ambohitra Biby ihany. Ary filazana manjo farany ny amaranantsika izao raharahany fiangonana izao amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Rajaobelna Rajonabel Giselle Yolande Loolona dia natsony ray odiany aminy ny alarobia 2 ny volana Desambra lasa teo, rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rajaobelna Jean-Marc, ny zanany Asimbelmanana Arsoa, vadina belan'ny Tombokla Rajaobelna Solofoniaina, Andremiaja Pascal sy Frederika Mianadavy sy ny zanany. Nofony dia efa niala tao an-trano tao amin'ny Befolo ny zoma fa 4 ny volana Desambra lasa teo tamin'ny 12 ora sasany na amezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny FJKM Ambohitantely talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany tao Ambohimangidy. Ny fianakaviana moa dia efa namela fararakotra amin'ny anaran'ny tombovavy hoentina mpandrosoana ny asan'ny fiangonana. Dia toy izay no raharavo raha eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Misaotra ramose maro tsika ny amin'izany raharaha sy ilay tongoka tsara be teo, dia manonona fiadanana tompo miarabantsika taranaka rehetra riavana efa nizahana ihany no fandamina maro samihafa mba hoe aty atotokantrano andeha ambany isika, nefa naizahana dia samba mitandrina ihany ny amin'ny fahasalamana riavana. Efa nasiana gela ihany ny sisiny latabatra eny, sisiny seza itomeranareo eny, mampiasa mihitsy indraindray ihany rehefa manarana mametraka ny sarim-bava arak'izany.
Fahandray raha tafahoanantsika rehetra tratrity alahadiny taranakirety misaotra atsika rehetra tonga na dia eo aza ny fiangonana mariazo atsika dia tonga mahatsiaro ny fiangonana mahatsiaro ny tonga aty ambony tanteny tonga ampahintsika rehetra liavana ny vady ky afaka mifanakaiky eto am-piangonany zareo zao nalelany Josesy nazy afaka nakaiky ny vady zany keo farasotina kristianina sy afaka mifanakaiky tsara mihitsy fa tsy voatery teranirana be mba malatanakay liavana dia manamafy ny filaletsoantsika isam-batan'olona liavana anio tsika dia vetin'ny taranaka fa nefa koa atsika anio dia fitokanana ny tsangam-bato rehefa avy eo fotoana zany manompo maso kely ny fitokanana ny tsangam-bato isika ny tamin'ny volana mety eo efa nataon'ny fobe ny azy satria moa izay fandaminana dia toyin'izay azy zany ny tsika ny rana rehefa avy eo miara-misakafo aorena fitokanana ny tsangam-bato iloko fa efa misy sotro venonao any raha tsika misakafo nohony fotoam-pifaliana raha arakalazaandriamanitsika no nyfahadimampolo am'zataona fiangonana dia zao ny fanapaha-kevitritsika fiangonana mamitina vetivety a zao ny fanapaha-kevitry ny fiangonana ambotantely tamin'ankalaza ny fahadimampolo am'zataona anao tsangam-bato anankiroa lehibe ny fiangonana ka ny anankiray atao any ivelany olo raha mbola maharitra ary ny ray kosa atao eto atokotany ho fitezana ny sampana efa napaha-kevitra dia la eto ny sampana dia plateau anankiray lehibe any atao zany hoe malalaka be anankiray dia io no ampiasay fa ny andaninany fotoana kosa dia anao trano lehibe ho fitadiavam-bola manao marina kokoa olo raha mbola maharitra anankiroa no tsy di ny fiangonana ambotantely matadidinyzany misy hoe mandao atsika fandaminany tombo tadidy tsara la toerana etsy amin'ny route circulaire dia hoe io zany le toerana io le isy teo io le fanaovana fivelonana fitazomana fiarakototoony fourrière malalaka be zay tamin'izay fakony teo dia io tsika ny trano ataony fandaminana rehetra kanjo ohatran'ny fiangonana tamin'izay no ohatran'ny tanana nanombo hoe ity tany kilika io tany mpanjakana ohatry zay izy trano tsangana teo izy trano io tazonareo anky eo misy trano zao voie d'accès naran'izy teo sy tangafan'izay narany tany atao nakaretsy boliboly etsy dia miakara teo sakaviro miakara teo sakaviro zany zay maromaro ento malalaka ahoana le taratasy le tany zay na le taratasy le tany sotolomoky le parti politique fa tanana ampanjakana izy io fa nampiasay le parti politique dia le parti politique efa somary efa osaoa sisy hoe io anaminy dia hoana dia anao zo ny komite am'izany so dia mba mahaminana be tagatasy ohatra tsy mazafa tsara ka io nge mihinanareo mory ahoana tsy manahidana be kafegona ve lo zana tsy milama ohatra manapetikodina teny tsy nanay ny komite fandagnan'andriamanitra mo hafa misy keo e tsika ampiasaka zao misy trano rihana efatra kapasa eotra rihana dimy zao eo am'le trano tsara talehibe tsy nahita tany mihitsy zany ritra ny telo taona teo hay zany na io rehefa rany verina tetola katoko fandraisana andao eto any atao dia amboarina eto tanàna kany atao fa io mety tsy hita dia sady atao satrano raha mbola maharitra no hitesana ny sampana sy ampiasain'ny fiangonana ihany nataondray dia nakisaka dia ao misy tsangam-bato vatona mialakafatra io tamin'izay ny voalohany na plan nentin'ny architecte io zany le izy mokomoky ny architecte nanao ny samy miato io le izy efa lay zany dia nentina teo comité technique io comité technique tena lafo be ny fondation io lafo be ny fondation ny araky orina zany io amin'ny mbolanareo zany fa nahita hoe tena zavadozaka teo le izy natao aya ao ambanin'io trano io izy teo tranojiny io farak'izay sy be rano izabe sanatria fa patelonyity fiangonana ty tsy hitanay zany tamin'ny fotoanandro fa le tevana fotsiny no hitanay sy no hitan'ny comité technique hoe tena lany eto ny miara raha nao fondationnel ray ambany zany fa io andriamanitra io riavana mahagaga findraondray fa tsy mety io fa tonga dia akabanao le fahazatoana ary tafiditra ve io raha tsofika eo anoloanao io
dia tafiditra io e lehibe kely le surface fa tsika toko manana surface ohatran'izao velarana ohatran'izao miasa teny architecte dia natsofony teo anoloana kely dia io mandrakity ny androany dia io mandrakity ny androany dia lasa io zany lasa sady naresainy sampana natao loharambola marika vita le izy mafy be dia mafy be mihitsy zavako malala satria na izay tao na itsika tao anatiny nindrindre mariny raha vao vita na izaza nitarika anareo rehetra ny andriamanina dia be niasa tapahany tontolo reny izy ny fiangonana kely boritsika kely ohatrany fa tsy hoe fiangonana manana mpiangona 5,000 sy 1,000 na roa alina fa mpiangona eo amin'ny 500 tsy arivo fa isoran'andriamanitra riavana fa tsy niasan'olombelona na fitany niasa fa niasa misy andriamanitra iany vita somatsara izy ao tsy vita ao ifanitsika menakavy itsika rehetrarehetra tsy anona mitsy mitsangandrahanana fa itsika menakavy rehetra nandritra ny taona vitsivitsy nanao rakitra nandoarika any vavaka nanao rako boady nanao rako saora dia itsika menakavy izay rehetra hitanao ao dia avy aminao manomboka any amin'ny famantaranandro ka hatrany amin'ny vatatrano hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny seza rehetrarehetra hitanao zao misy latabatra zay mba mampeny fozy latabatra tsisy valaka amin'ity latabatra ity mihitsy ao amin'ny chapelle ao amin'ny trandafio tsisy valaka akizy vavikely amin'ny frantsay nanao azy any izy no manao anao latabatra ohatrany eo fiangonana mihitsy dia tsisy valaka amin'ny latabatra io mihitsy tena copie-coller abeny fotsiny zany any mampampietsy koa eo ohatra ka mijery izay rehetra ao aloha fa dia isam-pianakavia miisa tokantrano dia samina fo iarak'izay tandrify azy avy a samina fo iarak'izay mety hotratrany-tanany dia isorana riavana isorana nareo na nampahaletana na nafaly am-panahy na kristiana na fiangonana na sampana na ampita-dranomasina na ny ambany vohatra dia isorana nareo rehetra ary rehefa mazaratra ndreny moa dia tsy dia mora riavana indrindra reo manana pastera masitsika izay dia sotra ny amin'ny fandeferana na ny komity satria nelanelanenina ndray tsy dia mitovy hevitra manakariva tsy voatery hitovy hevitra ngabo asoanao anaoko izay tianao anaovana azy any fiangonana dia tsy mety samby amikondrozy ny teny eo zay ny fiangonana raha n'olona anankiray le izy dia azonao atao hoe amin'izay tiavana azy fa raha efa mipetaka le izy ny ara tsy mety io dia ahoana le mety ngoty any io dia ngota dia na tsy azonao tsaratsara fa iaina lera rehefa tolo efa dravana tao tena isorana an'andriamanitra fa teo zany rehetra zany tsy mora nanao zavatra vita izy any dia isorantsika an'andriamanitra zay zay eo isorana dia isorana ny tompo vita dia mifalitsika an'io dia la nisy zavatra mety hoana-palahelo tany a dia famelitsika eto a ty mety misy masitsika ihany teny ampateterana tany reny tsy hita mihitsy zay foana kono manao akoa reny tsy mahafoy reny be vavy reny be lo hita teo zany fa tsisy famparana lahela tampiangonana zany driavana tsika menakavy any eto an'andriamanitra io dia raha nisy an'izany dia mifamelitsika zany famela fa tsy misy maka tahirin'olompo zany na amin'izay mety mitranga fa fiangonana io amin'ny tompo vity io nisy kristiana vitsivitsy tonga atao mpamagana nisy kristiana vitsivitsy avy amina fiangonana lehibe nefatra amina motantely lehibe an'izany raha nisy ampiambo misy manao hoe tena marina pastera fa hoana vola vaizana anaovana olo zay tsy izay menakavy ihany anao an'io marina mety rirana taty zay fa volana ihany dia avela fa tsy nakary tsy nendrasana banque mondiale na fond monétaire na volany CCPREAS na iny fa zay menakavy ihany ohatrany tao ampiasain'andriamanitra namboatra ny fahazatona ny solona ray manontolo namboana ray manontolo ny fahazatona tohizana fa diapolo am'zatotaona itsika menakavy isorana n'andriamanitra dia ny olona zay mitazana anareo dia variana fa hoana ny fitandriamanitra anareo avy naparikina tsisy manam-parikina lehibe lo motately ty oka azava tadava mbona mpamahina zao da napalaino pastera pastera parikina nareo tsy manam-parikina farak'izay lehibe raha tamin'ny velaratantsika ty ady vita tsara sorana n'andriamanitra tao zany rehetra zany ry avako dia mba mahaiza mitandriny fa mipety mafy azao voeoko malahelo mikika le rindrina bataina lela tapo efa zay io matokany hoe
na ny tanana ny sampa ny tanana kristianina zao aloha gasy de vatavahatena ny seza tsy de mpahatena tokoa ny latabatra fa rehefa mba eo de eo de zay mahatonga reo zay nanao seza vovoataony keny hoe seza firinjatony eo miditra ao efa ny seza anankiray firenalina fitoalina ke seza ray efa firinjato ny seza miditra ao fahafoizatsika menakafo zany fa sanatria tsy reariana betin'andriamanitsika raha vo mreary satria tsy misy nataony atona lopaikitra mety nandany raha etsy anao fa mpafirin'ny pizalananao fa zay tao fa be dehibe ny eo isoranatsika rehetra le avako malala fa va mitandrina n'le falana tsy mora ry avana tsy mora fa nefa koa tezay ntsika hiditra zao ny kantine ny kapisakafo itoana amin'ny janvier io mpianana diapolo am'zato ny hiditra eo fa de mahagaga efa mamarana mahagaga fa de nanabe mihitsika hoe ahoana mo zany zao vita zohitranao de iza le entana fa tena feno le entana na le tramoboky aza boky efatra be folo carton keny eo marina rahatonina n'io trano io koa leo miditra ao be entana be fa tsy arakinetretana azy tany aloha fa azava-manà zany riava reto mpamarana azava-manà ny asan'andriamanitra fa andriamanitra ihany manao ny asa ny fitiavana sy ny fifaliana sy meteza ho ampiasain'andriamanitra ny zava-dehibe de faly riavana fanasitava aminareo ny amin'ny fandeferanareo de nitombo ampahirantsika rehetra ao anatin'irety sotoavina iretra ny voalohany de ny finoanan'andriamanitra ao am' jesoa ritaranaka aza miala amin'andriamanitra na inona na inona de aza mba miala amin'andriamanitra finoana ihany fa ny faharoa de izao ny fifakatiavana sy ny fahaly mimpanamba ny fifamelana maha-olombelo tsisy anjely zany mety tsara fanamiko anao androany fa mety krizy akoa anao afaka tapaboka fa mahay izy aza mitanana elo zany fa mahay izy mifamela mahay izy mifandray mahay izy mifanatona de izay toe-pana faharoa zay ny fifankatiavana ary ny toe-pana fahatena de izao zay tokony anao mataranaka de mba mandraisandraikitra ary zao ny tenin'ny asiziny abenasitranina fa tenin'izy ty manao hoe ny zavatra mampatahotra de izao tsy ny firoborobon'ny ratsy loatra fa tsy ny fandraisana andraikitry ny tsara mampatahotra azy de izao tsy ny fahabetsahan'ny faharatsy fa ny tsy fandraisana andraikitry ny tsara tsika tsara rehefa ko malaza satria zanak'andriamanitra fa tsy sa mandray andraikitra matahotra bavan'olona matahotra no voentsika matahotra ny olona koa moa misy raha sy fanandra de koa fiangola minoana zany mangaza de manao maivaivah loatra koa nge zany mampienitra nzay fa amin'ny andraikitra rehefa ko malaza de mandraisa andraikitra anao ny firenena tanindrazana fianakaviana voataridaritra kely anao zany anao ny voalohany rehefa mandray andraikitra fa ataovy mandrakariva zay afatra telo zay de ho hitanao ao anatin'ilay afatra petraky ny taranaka rehefa aveo misy tsangam-bato lehibe anankiray rehefa magnarana ao anatin'ny fotoam-pitokana antsika rehefa aveo tokana ny tsangam-bato tokana ny trano ny takela-bato efa nitokanan'ny foibe ny trano efa tsisy vatapahana tso satria tsy mitokana trano indrivo zany toy hoe tsy mety le voalohany raha mbola tapahana fandro le lopan satria ity tena izy tsy mety fa azy efa nyliban tapahany filohan'ny efitsakema sy naprofobe de efa vita iny zany fa mitokana sy misoran'andriamanitra ino ataontsika mitsangam-bato ery kosa namariantsika an'le izy iny anitsika nitokana azy misangam-bato lehibe eo zay nanangona ny hevitritsika rehetra 50 taona mioatra de mandratina reo afatra ho an'ny taranaka am'zato taona rina inona ny toe-tsaina tianao mba hananana de nangonona izy ireo zazo mihitsy nandrangona azy nday an'le taratasy rehefa tsy olon-kafa za zao ny anday an'ny soratra azy tia ny afatra zany atatidiko mihitsy zao ny afatra rana zao ny afatra rana satria nasina hoe ao aminy koa aloha ny asofa soratako siraray mba fetina izy anjalana telo amroapolo avy izy io de namboamboarina de nalefa tamin'ny teknisianina de natontononkalo tsara taribe afatry tsika rehetra de afatra soratanao io misy tsy natonga afatra fa hoe tofa voateny eo le izy tena soa fa tsy teny fa io le afatra miantony de satria fanamasina ray ihany miasa amin'ny olona ray maromaro de ny afatra iny zany mety fantatrao fa ao le izy dia io zany fetsika koa voalohananao an'io fa mandana maketsy akady-bahoaka fa am'rompoint nakady-bahoaka ao zao ny akady-bahoaka de ny faravohatra zao am'rompoint faravohatra ao abotsatrovony ny faravohatra ambona ampamarina zay anakireo misy tranga-bato misy trano kely vita amin'ny maro de ny atsika rehefa tsika eo takela-bato ngeza ty
dia avetsika mamitokana azy miaraka mamaky ny afatra ny 10 taona mihoatra rehefa aveo ry havana zay vao miaraka mihinana laina kososy ritra sy ritra ahatra ny alina nahandro azy dia aza dia atao hoe za tsy hijanona fa le fitiavana le olona miatoro nahandro nyeny io dia iny mba ho anafana izy zany zavatra nahona mpitiavana zany riavana sy ny aretina mamety tsara ihany le vokotsirozany atoany rehefa aveo fa le ao ry havana mba le aretany le zanako tanora ny arito iny mba tena zavany tonga amin'ny fotoana izay amakina sy andrenesana ny teny soratra masina isika riavana izany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha bokyny Genesis toko 7 raha isika manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 9 hotoizantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 raha isika amin'ny 9 hatramin'ny 13 ary faranantsika ny famakinany teny soratra masina ao Matteo toko 1 1 ka hatramin'ny 17 ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Genesis toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 10 ry Joda hoderain'ny rahalahinao ianao ny tananao ao amivozon'ny fahavalonao iankohaka eo anatrehanao ny zanakindrainao zanadio na Joda avy niremby ianao anaka mamitsaka mandro toy ny liona izy ary toy ny liom-bavy ka iza no anaitra azy ny te-panjakana tsy hiala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena. Toizantsika amin'ny Korintianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 13 ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsiko tsy ho fantatrareo fa fon'ny jetilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka izay nitaomana anareo koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voavozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy avy amin'ny fanamasina. Faranantsika ny fivaky ny teny soratra masina amin'ny filazantsara araka ny Matteo toko 1 andiny 1 ka hatramin'ny 17 Biara-mitsangana izy. Ny filazanan'ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama niteraka ny Isaka ary Isaka niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahy avy ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara ary Fareza niteraka ny Hezrona ary Hezrona niteraka Andrama ary Rama niteraka ny Aminadab ary Aminadab niteraka ny Nasona ary Nasona niteraka ny Salmona ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahab ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rut ary Obeda niteraka ny Jese ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uri ary Solomona niteraka Andre Oboam ary Oboam niteraka ny Abi ary Abi niteraka ny Asa ary Asa niteraka ny Josafata ary Josafata niteraka any Joram ary Joram niteraka ny Uzi ary Uzi niteraka ny Jotam ary Jotam niteraka ny Ahaz ary Ahaz niteraka ny Hezekia ary Hezekia niteraka ny Manase ary Manase niteraka ny Amona ary Amona niteraka ny Josia ary Josia niteraka ny Jekonia rahalahy avy tamin'ny fidrana tany Babilona ary taorian'ny fidrana tany Babilona Jekonia dia niteraka ny Sealtiel ary Sealtiel niteraka ny Zerubabel ary Zerubabel niteraka ny Abihuda ary Abihuda niteraka ny Eliakim ary Eliakim niteraka ny Azora ary Azora niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Akim ary Akim niteraka ny Elihuda ary Elihuda niteraka ny Eliazara ary Eliazara niteraka ny Matana
ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny fitondrana tamin'ny Babilôna dia taranaka 450, ary hatramin'ny fitondrana tamin'ny Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 450. Ray Masilo manamasina ny fahamarinana ny telo fahamarina ivavaka sy riavana. Andriamanitra tsy tompo be indrao, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra misy taranaka ianao, mideranao izay ary tsy mitsahatra ny mideranao, ary misaotranao ankehitriny fa nomenao anay ny teninao mba ho fisilovana anjianay, mba ho fiainanay. Ianao fanamasina tsy anatinay no ameno sy ampitoetra izany anatin'ny fonay tsiraray avy mba hankatoavanay ny teninao. Ary ny mpanomponao izay mitondra ny teninao tompo, ny fampianarana ny toriteny ho aminay, ho fenonao ny fanahy masina koa izy mba afaka nambaranmarina sy madio ny teninao. Ary izahay zanakao dia ankasitrahanao mandrakariva ny fiainanay. Ao amin'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavakay, misaotra tompo. Amen. malala zay alamin'ny fileketana ny ara-panahy otorina amin'izao alahady ny taranaka izao dia ny mpanjaka faharoa toko fahafito, mpanjaka faharoa toko fahafito dia vakitsika amin'ny dimy fahadimy zany liavako fakiko amin'ny dimy fahadimy zany faniampahano no ampahany tapany fahatelo no eleminareo ao anatin'ny fandaharana amin'ny takila voalohany anaran'i Jesosy fa ny fampilaza hoe ireo boka efatra amin'ny rahalahy tsy mety izao antontsika izao. Ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika. Raha hitoetra eto mandra-paraina ny andro dia anakeloka fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka. Andro vaovao mahafaly anio na andro filazana ny vaovao mahafaly anio. Riavana raha namakilay tediarana tao amin'ny matitoko voalohany teo isika dia mahita fa tsy dia hoe zavatra atao featao akory ny aladiny taranaka fa isan'ny mamaritra ny tsony hoe filazantsara mihitsy ny fitanisana ny razan'i Jesosy, ny fitanisana ny tetiaran'i Jesosy, ny fitanisana ny tantaram-piainan'i Jesosy mihitsy aza ny filazantsara. Ary ny fetin'ny taranaka dia tsy afa-tsy akory fa ao anatin'izay fahatsiarovana izay
fa Andriamanitra dia Andriamanitra mitahy ny isa taranaka izy. Koa inona ny andro vaovao mahafaly afaka malala na inona ny vaovao mahafaly hoentina ho an'ny isa taranaka na hoentiny tompo anao amin'ny alazy ny taranaka ity. Andro vaovao mahafaly anio. Fa inona ny vaovao mahafaly lazay soatra masina aminao anio. Raha toka jerena amin'ity mpanjaka faharoa toko fahafitony afaka malala dia ny zavatra nitranga dia azo fitina tahaka izao. Ny fanjakany Joda dia efa nizara roa moa zany dia nanome ny fanjakana varatra sy fanjakana atsimo. Ary dia ity mpanjaka faharoa ity dia niseho tany amin'ny fanjakana varatra no tantara. Nisy mpanjaka anankiray antsoina hoe Jorama izay zanaky Ahaba. Jorama dia nanana fahavalona ny didina azy dia fanjakany Siriana. Dia tratran'ny fairano ara ny fanjakana varatra ny Siriana zany amin'ity fotoana resahantsika amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ity. Antsoina hoe fairano zany dia hodidinina fahavalo dia tsy avelany hivoaka ao. Andrasana zany izay voalina izay mivoaka dia vonoana. Ary dia tratra zany fairano zany ny fanjakana varatra. Nanodidina ny tanàna zany miaramila Siriana dia ao zany mihiboka ao zany lay firenena sy lay olo ary efa ela nena lany ny rano, lany ny sakafo, lany ny izay mety ilaina rehetra dia mivoaka ihany dia izay mivoaka dia finoana. Ary dia hoe ny filazan'ny mpanjaka faharoa toko fahafito teo manao hoe dia 5:30 dia nisy misary mafy tany Samaria any amin'ny tanàna ny fanjakana varatra zany. Fa indro nanao fairano azy mandrapahatonga ny loam-biriky ho lafo sekely 20. Loam-biriky zany atao ohatrany hoe lohan'ondry, biriky zany ilay biriky, tsy hoe le biriky lahy iny fa ilay biriky apondra zany dia eritrereto iny loam-biriky iny dia sekely 20 ny vidiny, vola be zany. Dia hoy izy manao hoe ny taimbolo malala pahefatry ny kaba zany apahefatry ny kaba zany eo amin'ny kaba ray mety eo amin'ny 1 kilao eo. Ny apahefatry ny kaba zany fefa kilao. Taimbolo mailala apahefatry ny kaba zany hoe 200 grama vidina sekely 10. Asa raha hoariko amin'ny hoe vary tapaky ny kapoka vidina tsy latsaky ny any amin'ny 400 ariary. Dia zay le fairano. Zay zany lay fairano. Dia tao anatin'izany fairano zany no bepepo ny olona inona no atao. Dia inona no nitranga ndray alina na eny feona ohatsika hoe migodingodina zany ny Siriana dia niala. Ary rehefa niala izy dia nisy boka efada izay tao an-tanàna dia nieritreritra boka efada reto manao hoe inona re zany ny ataontsika tsika reto boka. Ny olona zao mahidy velona satria ny boka dia mivelona amin'ny fangatahana. Raha mandeha mangataka tsika dia tsy omen'ny olona ko nohan'ny olona ary tsisy. Raha makaotanany tsika mangataka sady voaroko tsika satria boka ary tsy ahazo nininao fa voalatsa indray ara. Fa izao andaotsika hoe ny amin'ny tobon'ny Siriana. Tobon'ny Siriana zany manodidina ny tanàna. Raha makany amin'ny Siriana tsika dia reto ny trano mba marano-tsaina ihany le boka. Io le boka manao hoe raha ohatra ka mijanona tsika dia maty any zany. Tsy mety tsika dia noana. Mandeha makany amin'ny tanànatsika, makany amin'ny jisotratsika, makany amin'ny pretamrazantsika dia tsy manam-bola izy na tsy hanome izy na roanitsika. Fa izao andaotsika hoe ny tobon'ny Siriana. Any misy hanina. Ka izao raha vononitsika dia fa maty raha teo ihany. Raha tsy maty tsika dia mety omeny sakafo fa andaotsika dia hoany. Ho reto boka efa tany. Kanjy rehefa tonga teny le boka dia ny Siriana efa tsy teo intsony. Efa nandositra ny Siriana satria na eno feona godigodina kalesitsovaly dia nandositra ny Siriana. Ary rehefa nandositra ny Siriana dia namantana sakafo pelibe teo reto boka efa tany. Dia nihinana izy boka ao asa nataon'izy efa tany teo dia nanangona izy. Dia io no tenin'ny vaisy manao hoe ohatrany tsy mety zao ataontsika izao ozy izy efa tany. Ohatrany tsy mety zao ataontsika izao fa tsika ve dia voky hinandre reto dia anambra dia anana be dia be nefa ny olona ry noana. Andaotsika ho any amin'ny tan'ny mpanjaka dia tenentsika any manao hoe efa lasa ny fahavalontsika fa andao isika hivaly. Zay no mahatonga ny teny ity hoe andro vaovao mahafaly anio.
ina zany andro vaovao mafaly raha tarafina amin'izay atary zay. Voalohany dia izao lasa ny fahavalo, lasa afaka ny fatorana. Zay ny voalohany. Tonga zany reto boky reto dia ny zavatra tsapany voalohany indrindra dia afaka ireo fahavalona nemitra ny tanànany Samaria. Vaovao mafaly dia izao afaka ny fatorana, afaka ny fangejana, afaka ny herim-pamoretana zay na ampijaly ny firenena. Miavako ny Jorama mpanjaka efa tsy nino e. Jorama mpanjaka efa tsy nino intsony hoe ho tafavoaka izy, ary tsy vitany hoe tsy nino ihany izy fa na ny olona manodidina azy dia efa tsy nino. Nisy manamboninahitra anankiray izay mpiara-miasa tamin'ity mpanjaka ity, teny any Elisa manao hoe zao raha pitso dia raha pitso ihany dia hitanao fa ny vary 420 kilao mihoatra zany moa zany 420 fatra dia ho azonao sekely moa, azonao moa sotra ny mitsony raha pitso ihany. Dia io ilay manamboninahitra ilay komandin'ny mpanotsaina amin'ny mpanjaka Jorama zany manao hoe zany ko ve dia mba ho tanteraka na oloaran'Andriamanitra raha ve ny lanitra dia zany ve dia mba ho tanteraka. Taimoromelala ary ty vidintsika sekely 5 ka aiza ve dia vary tahaka zany ny betsany no vidintsika ho sekely ray naloha. Dia hoe Elisa tamin'ny manao hoe satria ianao tsy mino dia hitanao fa tsy mba hitan'izany. Dia zay natonga ny boky reto avako malala ny laza manao hoe andro vaovao mahafaly io satria afaka tamin'ny fatorana. Zava-dehibe ny avako malala dia izao misy ny vaovao mahafaly rehefa mitoetra amin'ny finoana ny finoana ny mahatonga antsika mahatsiaro fa zava-dehibe ny fotoana iainan-kehitriny. Ny finoana mahatonga antsika mahatsiaro fa Andriamanitra dia mahay manafaka antsika na dia amin'ny sarotra indrindra. Ny mpanao heviteny anankiray, mpanao hevitenin'ny testamenta taloha anankiray dia raha manao namoaka ny hevitenin'ity mpanjaka faharoa ity izy manao hoe izy efa dareo dia toy ilay efatra filazantsara efatra satria izy efa satria ty andro vaovao mahafaly ty mitovy tsisy valaka mihitsy ny hoe vaovao mahafaly dia mitovy amin'ny filazantsara. Dia hoy ty mpanao hevitenin'ny testamenta taloha anankiray hoe Michel manao hoe zao ny vaovao mahafaly resahany eto dia zao izy efa dareo dia tsy le boka efa da mitondra vaovao mahafaly dia tsy misy hafa mihitsy amin'ilay vaovao mahafaly efatra na ny filazantsara efatra eto ampelantanantsika. Inona nefa mivotoatiny zany vaovao mahafaly na ny filazantsara efatra eto ampelantanantsika zany? Efa resin'i Jesosy ny fahafatesana, efa afaka ny zavatra mangety antsika. Zany rehefa ko malala ho anao taranaka, inona ny afatra ho anao? Ny afatra ho anao dia izao mahavonjy Andriamanitra, mahavonjy anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mihitsy, ny fahotana, ny anoanana, ny tebiteby, mahavonjy Andriamanitra. Fa mahatonga ny olona tsy mahatsiaro ny famonjen'Andriamanitra ry avana dia izao satria mitodika amin'ny olombelona izy fa tsy mitodika amin'Andriamanitra. Jorama tahaka izany zay tsara ilay eto dia misy vehivavy anankiray hitanareo amin'ny 9:20 sy ny 9:20. Nisy vehivavy anankiray nitaraina tamin'ny mpanjaka Jorama zany io hoe tena zary mpanjaka mijaly be fahavonjeo dia ity mpanjaka inona amin'izeko anao? Dia ilay vehivavy manao hoe tena mihitsy raha tsy fanahy mihitsy ilay vehivavy namako fa zao ny fanarahanay samy nono zao ihany zay mirahavavy dia zao ny fanarahanay manao hoe andao andrahona ny zanantsika. Zay io tantara io amin'ilay lazan'ireo ny amafiny lay fizantoetra dia andao andrahona ny zanantsika ka izao ny anao nandrahona an'io dia niara-pitso dia ataontsika sakafo. Dia kanjo rehefa lany ilay zanany korom-panjaka 9:20 dia niazy tsy nomeny, tsy nomeny ny azy fa niary fotsiny zany no hoanina zanaka io dia nandritra ny fitafiny ny mpanjaka. Ny mpanjaka manao inona no aminjeko anao, inona no aminjeko anao? Afaka malala inona no asehon'ny bokin'ny mpanjaka faharoa eto? Midodidody ny olona mitady famonjena ny amin'ny olona mandrakariva. Ny verentsika ho mahavonjy mandrakariva
teny io dia tsisy famonjeny. Jorama eto dia mpanjaka efa tsy izy mihitsy za ndraiky Jorama nge mamonjy ny olona. Jorama mietrety anao hoe kinona moa ny azoko atao ao. Jorama nge tsy mpanjaka fe-mpanjaka fa mpanjaka ny firenena voafidin'Andriamanitra. Amintsika hiteny hoe kinona moa ny azoko atao amin'izany tsy logika ke raha miteny hoe tsy hitako izay azo atao tsy logika ka. Tsy logika mihitsy satria izy tsy mpanjaka fe-mpanjaka fotsiny ihany. Raha ohatra ka ianao fiangonana manao trano manao sakafo dia miteny hoe kinona moa tsy vita foatran-drahatra tsy vita rehetra dia tsy logika zany. Tsy logika zany raha baiboly nijerena tsy mety logika zany satria fiangonana tsy mitovy amin'ny olon-tsotra. Raha izany manao trano ka tsy vita dia afaka miteny hoe azo crise confinement sarotra be ny asa dia logika. Fa raha ianao manao trano ka tsy mahavita dia tsy logika satria ianao fiangonana. Satria ianao ny Andriamanitra io nanao ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra io ny tompony volafotsy sy ny volamena dia tsy logika. Tsy mitovy amin'ny fikabahana tsotra ny fiangonana, tsy mitovy amin'ny fikabahana izay hitenen'ny fiarahamonina eny. Reny hafa ny fitotran'Andriamanitra azy. Fenao Andriamanitra ao mahay ny zavatra rehetra. Noho izany ny solomaso hijerenao ny zavatra dia tsy mitovy amin'ny solomason'ny olon-tsotra fotsiny. Raha olon-tsotra ny fiarahamonina raha fokotahana tsy fantako sanatria tsy hoe manamaivany azy na fitotram-panjakana sanatria manamaivany azy ny azy zavatra fenao ange tranon'Andriamanitra. Ianao ange fiangonana, ianao ange mpanompon'Andriamanitra, hafa mihitsy mitotran'Andriamanitra anao. Izay ny fahazoany Jorama eto. Fahazoany Jorama dia izao rehefa niatolaka teo aminy olona izy manao hoe aka tsy inona moa ny azoko atao anao. Izay diso mihitsy tsy fandraisana andraikitra. Mpanjaka izy fa mpanjaka ny firenena no fidian'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny mpanjaka fe-mpanjaka tsotra fotsiny ihany. Raha ohatra ka manatona ny fiangonana io raha vako malala dia tokony hatsiarina na hoe tsy mitovy amin'ny manatona fokotany ny olona manatona ny fiangonana fa ny fiangonana tokony ho azo atonona ny fotoana rehetra ary fiangonana tsy afaka miteny kinona moa ny azo atao tsisy polaka fa iza ny Andriamanitra tomponao ambony ao fa na hoana Andriamanitra tsy afaka mamonjy anao amin'ny fotoana rehetra ary misaotr'Andriamanitra raha vako malala fa tsy mba nataony nangahiay namenatra izy tao anatin'ny ady sarotra natrehany dia izao tena mahavonjy Andriamanitra. Ary ray nafatraomanao ny andro vaovao mahafaly lazainao any dia izao na inona lalovanao amin'ny fiainana na inona fikasanao ianao tsy mitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao zany. Ny olona afaka miteny manao hoe ka tsy normal raha ohatra izao sarotra amin'ny fiainana tsy zany ianao manao tsy zany nateraka andresy ianao nateraka andresy ianao nateraka omby ianao nateraka havita zavatra ianao izao fa izao matoki amin'izay tsy milaza kory zany manao hoe dia izao ange dia mikaliza ngetra indray misy zavatra tsy mety zany pastera dia ahoana iny dia izay tokoa mety misy tsy fahombiazana ndraindray dia kely tena misy fotoana tsy mety ndraindray misy fotoana tsy tateraka amin'ny fotoana eritreretanao iny dia zavatra fa ny akapobe ny raha ity baiboly mivelatra ity dia izao ny Andriamanitra ao Andriamanitra mahay zavatra rehetra aza iteny izay miverina isaky ny toko zato ao amin'ny soratra masina na mivantana na tsy mivantana ny teny hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra mamidina ny baiboly manontolo zany. Andro vaovao mahafaly iny dia lazaina aminao fa mahavonjy anao io Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao amin'izay mamaritra anao amin'izay mahory anao amin'izay rehetra mahavonjy anao Andriamanitra fa hiaritra izy. Aza ny olona midododona ny olona manapetra na dia mpanjaka azy izy ny olona manapetra ny olona kely finoana tahaka ny nataon'ilay komandy teto misy zaniko ve dia mba mety Andriamanitra ve dia avita an'izany satria veriny fa izy no manao ny zavatra rehetra tsy afaka malala noho izany andro vaovao mahafaly matokiny Andriamanitra fa ny faharoa izao afaka malala andro vaovao mahafaly tsy mahavonjy any Andriamanitra fa andro vaovao mahafaly dia izao azonao izay rehetra ilainao tsy voavonjy ao anatin'ny sarotra ihany hoe lasa ono le fahavalata le zava-manahirana lasa lay sarotra fa izao voky ianao omen'Andriamanitra anao izay sahazanao omen'Andriamanitra anao izay tandrify ianao iza ihany ny tsy mba nahazo amin'izany izay tsy nino fakio tsara tantara io fa ny kely finoana ihany ny tsy mba afaka ny hinana tamin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsy mba afaka ny voky sy ny faky tamin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany zany dia afaka malala andro vaovao mahafaly io omen'Andriamanitra anao izay sahazanao omen'Andriamanitra anao
izay rehetra fantatr'Andriamanitra fa tandrify anao ka nahoana ray Andriamanitra nametraka ilay fahirana ho fitezana tsotra fotsiny zao. Andriamanitra kely avako malala tsy mitaizatsika amin'ny toe-tsaina tolola fotsiny zany manjary tsisy heviny aminao a na dia ivary eo an'lolo raha tsy fantatrao tsara na tsyna hoe lolo raha tsy fantatrao dikany hoe nolo tsy fantatrao ny dikany vary rehefa hitanao a fa any atsimo rano amin'ny arabe io ny rofony vo avy no di rano amin'ny arabe io fa tsy hoe misy rano amin'ny arabe io ny rofony dia angonina andrahoan-tsakafo rehefa hitanao zay dia fantatrao ny dikany antsona hoe rano zay takatra hoe haiveka ty rano ty sarobidy fa za miandry an'izay rehefa zao tsika maina tena maina zao tsika vo matsiaro hoe tena tokony mamboly azy le olona ary itsika rehetrarehetra dia samy mahatsiaro tsika rehetrarehetra dia samy mahatsiaro fa volana desambra ohatran'izao ny fahazazanay a dia atao anaty orana volana desambra ohatra zao misasaky ty ny desambra mbola tsisy orana miavako malala dia amin'izay fotoan'izay tsika voatsiaro manao hoe tsy Andriamanitra zany mikala Andriamanitra hoa tsy mpitiavaka lavo zany Andriamanitra fitiavaka Andriamanitra mitaiza sy manitsy anao fa izao misy zavatra tena nataono mihitsy tapahanao foana lay ary dia tevenao hoe Andriamanitra mikapoko Andriamanitra edena nge meko anareo e ala zany teto Madagasikara zany zao fomba fiteny tolo malagasy manao hoe rovina ny alany ala ao lany misy dikan'izany nahitotoerana mihetsitoana nge analamanga ny anarany ala ngeny teto dia zereo raha misy tapikazo anankiray a zao tsika zavaka tokony asara io mamambole mbola tsy tara dia azo atao hoe Andriamanitra meka Andriamanitra ke zany anao kapora tsy asianao orana eny azo Andriamanitra atao manisy ona rehefa fefa mahay zavatra rehetra izy fa mitaizanao izy tsy azonao mihitsy ny dikany fahasoavana tian'Andriamanitra zay ny dikany eny asian'Andriamanitra fahirana zanak'Israely na ny maromaro koa navelany andany fahirana atsiaro ny lanjany fona sy ny fahatokiana azy rehefa fa manao gaspillage le avana ny olombelona ary manazavatra hany ka tsy mahatsiaro ny asarobidy ny zavatra eo am-pelantanana koa ny zarabe ominy Andriamanitra tsika na fahasalamantsika eo rekera zay tsy narahitsika totsika rototsika boatsika ty zavatra rehetra sy ny sisa rehetra ndradray zay zavatra omeny Andriamanitra tsika tsy tandrematsika tsy simbatsika rehefa tsy eo le zavatra ometrehtra hoe tena takizay kaiko tokony zao na mijery ny hafa lokizana hitantanako ny azy ampiriny tsara karakarainy tsara ry avako malala ny antony namela amin'Andriamanitra ny Jorama mandalo fahirana eto tsy fara tsy mpanan'Andriamanitra fa atonga ny fireneny Samaria ahatsiaro hoe kay misy vidiny zavatra rehetra ay Andriamanitra mitaizatsika mba hikantana tselo tsara ny bokin'ny Exodosy hoe raha nanome mana Andriamanitra dia tsy nanome manampy ho an'ny zanak'Israely mandritra 900 taona tsy nanao an'izay izy fa nomeny zay sahaza azy isanandro tia ny anjaranao androany tia indray ny rapitso lasa ianao androany manangona dia mifondra ianao rapitso manangona dia mifondra ianao rapitso fa raha ohatra kakamo dia manao hoe maninona moa Andriamanitra sy tonga dia mena any 900 taona tonga ny a dia angomoko ohatranao dia tsy laray fotsiny amin'ny herinandro mivavaka nampianariny tompontsika dia manao hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay anio fa tsy manao hoe omeo anay an'io Andriamanitra ny hanina sahaza ho anay 500 taona fa raha ohatra ka zay dia miteny azo ny androany aloha tsy lalay fotsiny zany fa efa ampy efa ao ny 10 taona e fa ny dikany hoe ny anio ihany angatahanao amin'Andriamanitra dia ny anio nomeny Andriamanitra anao ny raha pitso an'Andriamanitra tsy milaza tory zany hoe tsy misy ny ampitso fa hoe isan'andro anao no miankina amin'Andriamanitra isan'andro anao no mivavaka amin'Andriamanitra zao dikany ihany zany revako malala andro mbo vao mahafara hoe dia zao tena iantohan'Andriamanitra izay sahazanao matoky azy manana finoa lay sahatsika teo lay commandeny resaka tamin'ilay commandeny miaramila resaka tamin'eny izy le niteny manao hoe zany viendra vérédisa de baofis aiza isy Andriamanitra meanao ny zavatra ohatran'izany dia tsy nahita mason'izany vo hitsaky ny olo izy dia maty tsy nahita an'izany satria kely satria fa tsy mpanahy tokony fahotana ny avako malalo amin'ny mpanjaka faharotoko fahafitiry izao
ny tsy finoana ny voalohany fahotana tsy ny faute morale loatra ny hoe izay vehivavy soina teo iny zareo zao lay vehivavy nihinana ny zanany zany tena fahotana mahatsiraviny fa tsy ny tena izy tena fahotana zany fa inona ny tena natezitra ny izy ny tsy finoana an'Andriamanitra ny fivadiana voalohany indrindra amin'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny finoana sy ny fahatrikina azy fa fitiavana izy mamela heloka izy mahavonjy izy ny fitokina amin'ny olombelona sy amin'ny zava-trafa ny tena voalohany tsy akasitan'Andriamanitra zay mahatonga ilay teny didin'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny didy folo manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa zaho ihany zay didy voalohany milaza fa ny fivadiana voalohany indrindra amin'Andriamanitra ny fahotana ny tsy finoana zany raha fa komalala andro vaovao mahafaly iny mahavonjy anao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra faharoa mamelona anao sy mikarakaranao Andriamanitra andro vaovao mahafaly ny farany avako malala dia izao mba mizara vaovao mahafaly dia izao ny fizarana raha ohatra ka titeny izy efa tamin'ny rahalahy rehetra izay nahita n'ilay sakafo be dehibe sy lay babo isan-karazany lay arenina velan'ny Siriana dia izao raha titeny izy dia nangonony rehetra dia navelany moana tao ny rahitany razatany fa ny mahandro vaovao mahafaly azy dia ny fizarana miavako raha atao tsara zarange ny areny eto ambonin'ny tany sotrozao tsika sotrozao Madagasikara fa efatra avany amin'ny fara sy dimy avany amin'ny fara amin'ny fahantrano sotrozao fa zao titena ny sasany titena ny firenena sasany ary tsy vita reo titena fa ny anjarany sasany mbola lay ihany raha koa malala amin'ity andro ity dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra mba hifampizara fampizara mifametana na mahafoy manome ary zay ravako ny tokony hotsaroantsika fa matoa vitan'Andriamanitra tahaka izao io trano io dia tena tsapa mihitsy ny fifampizarana ndraikitra fifampizarana vavaka misy olona nketo mandeha mivavaka isaky ny talaty mandoalika mivavaka atao ambony to amin'ny trano io isaky ny talaty mandoavaka mandoalika maninenina vavaka sy pasteur tsy olona mivavaka na le bolondrena tany isaky ny talaty tsy ray sy roa mivavaka mivavaka avana ho atsika mantsy mitazana dia rehetrarehetra hoe satria zao fa tena zava-dehibe mihitsy ny fiaraha-mentana ny fifampizarana aza dia tena rehefa mba meny Andriamanitra aza dia tena rehefa meny Andriamanitra fa ny vaovao mahafaly dia natao zaray ny fifaliana dia natao zaray ary akaraky ny zaranao an'io ny mampitombo an'io arakaraky ny anomezanao ny mampitombo an'io fa arakaraky ny fikiranao an'io tsy mampitombo an'io tenin'Andriamanitra zany zay zavatra eo aminao zarao fa mitombo zay mahafahasoavana ny fahasoavana arakaraky ny zaraina ny tombona azy fa ny zao tontolo zao dia zao ny division azy tena mieny fa amin'ny kristianina ny division lasa multiplication zay eo tsara ny namitombony Jesosy ny mofo dimy ny zaray ny mofo dia tombo lezy rehefa avy eo zay kristianina rehefa zarainao fifamily fa tsy motomoty dala tezitra fo avako malala azavanao an'izany manana fifaliza zao dia valika foana mba manafena mpifaliny mba mahifandray maro olona zara zay azo ary rehefa mba misy mangataka eny aminao dia zazy mba menao tsisy ety fa tsika misy ity fa ty nengiarana veripeny eto amiko etoy ohatra miavako ny fiaina kristiana ny tsotra itsika ny manasarotra ny fiainan'io fefanotsorony Jesosy ny fiainana midika io azy izy lino io tsotra fiainana tsotra midika io itsika ny manasaro zavatra ny fiainana fa ny fiainana efanotsorony Jesosy iny ny konatsorany Jesosy azy no fitiavana ny zavatra rehetra ny fitiavana nampisy fifaliana ny fitiavana matonga anao mizara dia le fitiavana eo amin'ny Jesosy Kristy mitondra andro vaovao mahafarany zava maharany avako malala mirary anao taranaka atsiako fa ao amin'ny tombo-pianina misy famonjena aza mivezivezy azao amin'ny tombo aloha mandeha ny olona manabetra ny faharoa andro vaovao mahafarany mahatoky fahomen'Andriamanitra anao ny tsara izy no anampy anao amin'ny fitantarana izay efa nomeny anao izy no anampy anao amin'ny fitantarana izay efa natorony anao ary izy miantoka
izay ilay zay andriamanitra dia minohany zany fa eto izy azavanao izahanyko vedebatanteraka minohany zany fa izany tenin'andriamanitra avakely izy fa tena malala rehefa mba tonga amin'izany zavatra zany kosa ianao nomen'andriamanitra anao zay anjaranao ayanton'andriamanitra ianao dia azafaly rery fa mimona fifaliana amin'ny namanao amin'ny piray tanyrazana aminao vavaksika riavako malala afaka mangeny isika dia ao anatin'izao vavaka izao nosoratsian'andriamanitra hoe tompo ataovy mahavonjy amin'ny fotoana rehetra ianao vonjeo any tompo omeo azy rehetra saza eo amin'ny fiainako isan'andro tompo omeo fomainzara anonina zay fanomany ny fetantela ao anatin'izany vava izany anaovanao ny vavaka mangina ataovy matokony famonjenao zay tompo tsy erikeriky fa manan'andriamanitra mandrisy mampandrisy miaro anay ao anatin'ny sarotra miaro anay amin'ny aretina miaro anay amin'ny tebiteby isan-karazany
vao mahafaly anay zany tompo ianao no mamela anay efa nanafatra anay ingetsaka ny teninao aza manany am'izay hoaninareo aza manany am'izay hotafinareo aza manany am'izay atreninareo fa Jehova ny ato anareo tompo mifoloza ataovy mahatoko fa na inona ny amafin'ny toejavatra lalovanay dia enao mikarakaranay mamelo anay vaovao mahafaly anay zany tompo manafatra anay no tompo anatoebo manome mizara mahay faly amin'ny fiainana isanandro isorety anatinay fifirotanay ny vaka-mangidy ny fahalaina ny tsy fandraisana ndraikitra fa mahatoky ny fahasoavanao zahay dia ampianary faly hiasa-mpitiavana hiasa-mpifaliana hirotsaka amin'ny fanomponanao sy ny fanomponany hafa dia ankehitriny tompo ataovy manana no mandrakariva mitaranakay naizanaiza misy asy zereo manaty Jesoa any amin'ny hopitaly fantatao sitanareo zereo manana orana sy manana am-panahy mandary fizantoetra vetively izy reny vaoka ho tsapa ny fahasabiby io masonao izy ao reo manana fahasairanatsay ao reo mbola mitady azy ampajaivo azy reny tompo fa fandarovana ihany zany fitezana ihany zany fa mampanantena fandresena sy fifaliana ho azy renao mibonana ny fataka nampianarana monanao hoe famatsina nyelenanao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety atany tahakenanazy meonay miamina saza anay mamilana elokay tahaka milana izay meta taminay aza nyfodralay afakapanay fa manafana ny ratsy fanjakana sy mety atonaatomandrazay itsika itsangaranao fanekepona apostolika iafakonanay mbola tsika fanekepona apostolika manolona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vaovao mahafaly nampitaintsika fa mahafotsy mino Andriamanitra izy tompanao lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokatotsy izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina nateraka manihiritsiny nijara nanapaka-potokarado nombola tamin'ny azo fijaliana maty ka nareo nidina tamin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao an-danitra mipetraka eo avan'Andriamanitra Kristo avy any aveny tsara vela sy ny maty mino ny fanana masina fiangonana masina manerana sotosa fiangonana olona masina famelan-kelika fitsangana tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Yes.
fanao andriamanitro fanjako sy ankalaza na mandrak'izay ankalaza rao isanandro aho sy derina mandrak'izay lehibe Jehova ka tokony teraina indrindra tsy takatry ny tena ny fahalebiazana ny taranaka rehetra samy derina ny asanao amin'izay mombily azy sy anambara ny asanao vavaka tomponozoranao izay fa mbiakehitriny anomonana ny taranaka zanaky ny fiangonanao eto an-tranonao tsy amin'ny fahazarana zany tompo fa paikinao raha to dia trotro-mbavaka azy ireo zany trotro-mbavaka ny taranaka tsirairay asondroty aoko tsapany famavonjy ianao hoe finoana ny toetra tsara tehiriza amin'ny fanitretena sy ny fahatokinanao Andriamanitra ny taranaka aoko vavolombelonao arovy ametraretraky ny ratsy miosaina endry afaka mandray andraikitra ary zy nitoerana misy azy na aiza na izy na ny entona ny ampitan-dranomasina na iza na izy dia tafilery sy fahamasina-piaina aoko mitsapa izy eny fa tianao izy ary mihiratra amin'ny fahendrenana ho fifalianao Andriamanitra ho reharena fiangonana aminao ary hotabily sy ho voninahitry ny fianakaviana dia izy tompo mitaranakay ho vanina eo mavasovanao ny manatrika na eto taio ny jeto ampifakio no Jesu Kristy zanakao amen. Ira fanefa fadimpolo amin'izany taona dia ovakina antsika ny havana izany taranaka somary mafitry andra rao makiasa satria roanjatontsika dia mafitrika inisy makiasa tsangatsika roponobana ira fanefa misakanaka miazavana. Yeah.
anaty ampisaofana tsika rehetra le avana eram-poeransaina mety misy tena tsy afaka misakafo nono ny antony zay fantatra dia mahakasitraka indrindra tompoko ary manonona ny fifalen'ny tompo aminareo fotao ampianakaviana mipakasahana anareo no nirakotra ny fanotronana ny zavatra etra zay nataonareo kanalafiravely azy toy izao raha ny afatra ao anao ry avaka hoy nisy ohatra masina aminao hoy Jehova izao nefa nekeko ho aminy ny fanahiko izay eo aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vava ny taranakao na amin'ny vava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehova ko aza natahotra ianao famombanao azy raisy nitsodrako hitay ianao ny tompoka hiaro anao hampamingapiritra ny tavany aminao ny tompoka hamindra foninao hanandratra ny tavany aminao ny tompoka omeninao ny fiadanana. Amen.
ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny ray sy ny Zanaka ary amin'ny fanahy. Amen. Tsakabato zao dia efa fanao efatra any amin'ny testamenta taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis Jakoba rehefa avy niona tamin'Andriamanitra alohan'ny fampitolana tamin'Andriamanitra dia nanao tsakabato tao Betely izy, ary rehefa nanao tsakabato tao Betely izy dia nampatsiarovany ny taranaka ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra, dia nampatsiaro ny tsakabato isaky ny manompo maso ny tsakabato io ny taranaky ny zanak'Israely rehetra dia mbola mahatsiaro mandrakariva izany fitiavan'Andriamanitra izany voady nataony Jakoba tamin'Andriamanitra izany. Manamaka fa tsy hoe dia itsika koa volonao tsakabato lehibe ohatr' izao fa fiangonana ravo hafa efa nanao tahaka izao. Ny anakady-bahoaka dia amin'ny rond-point anakady-bahoaka eo, ny faravohatra dia io Ambojatovo, fa ny antsika eto ny natao. Fa ny mahavaovao etentsika ity dia izy mirakitra afatra manokana sy afatra navoaka ny vahoakan'Andriamanitra ira teto Ambotatety. Anoa fahampanahitsika atsika ry havako malala ao arin'ny salamo izay vakina ary ny apahany amin'izany salamo izany dia mihitanareo voasorana anatin' izao afatra izao dia nira fanampin'ny fahatelo andiny voalohany ihany io nataontsika. Ampitombona mandrakariva ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Handrandratanao ary Andriamanitra mpanjako sy akalazana anao mandrakariva. Laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no satsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovanao, ny habe ny fahatsaranao, ny taranaka sy oby ny fahamarinanao. Amen. Jesosy vato feizoro. Tu feizoro mafatahotra ny fo raha ianao no mampijoro sy angina na tokoa fa to fiorenanay Jesosy zanakiniray fa to fialofanay amindratsy te andavo fa to azo itoky na sady tsy mba mivena afaka ny fahory na ray anao ekena. Jesu tompo irery no lay vato tsy mifindra. Jesu tompo irery. Sotanony amin'izao fotoana izao ka ahafahanay mitokana izao tsangam-bato amelana hafatra ao amin'ny taranaka izao. Fantatay fa Andriamanitra miasa amin'ny fiangonana ianao ary Andriamanitra tia manokana ity fiangonana Ambotatety ity. Ka izay rehetra efa nomenao dia ankasitrahanay ary dia mbola mangataka mandrakariva izahay ny amin'ny famananana ny asa izay ikelezanay ahy, izay efa nirosonay, izay efa nanolonanay tena ihany koa. Dia mivavaka izahay mba ho tia natofonay ny reketra zao afato zao izay amin'ny fiangonana ihany. Dia ianao ny mombanay rehetra ny taranaka fanamandiby rehetra ao mbanao fa mangataka kosa izay mba tahio taranaka varina mendrika ao voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy nanaovanay vavakay. Amen. Amen. Andao alanara izao saron'ny vatona melan-kafatra izao itsika ny afako.
mangataka efa misy ankizy maromaro any isaky ny taranaka latsaky ny folo taona folo ka hatramin'ny roapolo ka hatramin'ny telopolo ka hatramin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo dia andeha angatantsika androso aty miaraka amin'ny présidentny solitenan'ny olona ny solitenan'ny barom-piangonana dahoazy mansoa aty nareo akisy mansoa manodidina fa nareo ny anao farany dahoazy afatsy amin'ny ilana vatsaka mba ny présidentny dahoazy entinareo manatrika an'io rakisy fa nareo no afarany mandroso takitakomy tsara ary zana fa mainy andro antsa ke zahay ao nareo mandroso ary nareo akizy mandroso nareo a sy tombo paster amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo notokanana zao tsakabato izao sy ty tanàna sy vohitra ty a ho toeram-panompony fideranan'Andriamanitra ary ho voninahitra anarany zay rehetra atao eto ndao aringanareo akizy ny lamba sady sonona moramora zanako isa moramora ka sao de rofo tiaka riavako malalo ndao azy miataka kely anareo fa maty miafatra ho anareo zahay manaraka ho an'ny taranaka rehetra ho anareo mbola kalaza faharonjato taona fa 5 sy 200 taona dia toy izao ny afatra isa roa telo ry zanaka mpandimy taranaka voafily henoy izao teny izao soraty hotadidy amin'izay atao aoka ny eriteny hazony ny finoana satroy ny fahendrena fa ny fihavanana tsy vitana fitserana ny fakatiavana ny tahaky fandeferana mazoto mivavaka hajao ny fandaminana tiaro sy asiny ny teny famarinana atao fiainanao ny fanolora-tena mahaiza manome sy manafona tena iray ny tompontsika teny iray isika koloy ny akanitsika anaka tsarovinao zao Jesosy tompontsika tsy mandao anao meteza hopitaly mampiasa ny talenta dia ho hitanao ny sotsy manapetra arotsany aminao fitaratra ianao fiasana velona mijoroatrany ovavolombelony nilay ny antso anao na ny fiangonana na ny firenena milanao ijoro ary manantena ny firitsahanao maleo va marasana tiaka mafiriavako dia vitsotra masina izay ao amin'ity baiboly mivelatra ity dia izao manao hoe salamo 5:7 ny andininy faefatra tapany voalohany Jehova ny taranaka rehetra sametera ny asanao tehaka riavako malala zay ny votoatiny azavanana foy alohan'ny ifondran'ny zokiolona vavaka ho anareo zanaka sakabata anankiray ny eto avaty fisaka lehibe zay mirakitra ny soratra mijoro tazana lavitra eo anoloany a dia misy ny baiboly zay maha protestanta maha kristianina nisy nanoratra misy tao anatin'io afatra io manao hoe aoka azava fa ny soratra masina aoka azava ny tehirizany taranaka enerina ny soratra masina ary mipetraka eo ambony latabatra zay misy azo fijaliana eo ambaniny azo fijaliana mitoro ny fahasoavan'Andriamanitra noho zany dia mirakitra foto-kevitra tahaka izao hoe ny soratra masina ihany ny fahasoavana ihany ny finoana sy ny fahendrena zay no afatra petratsika ho an'ny taranaka amin'ny fahendrena zao dia hivavaka ho anareo zokiolona ry zanakosa vavatsika tompo ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro mbola velosorana anao atany fonay fa mbola nanomezanao anay tombonandro natantaranay zao fotoana zao tompo tambonay say ny fahasoavana zarotako aminay tsy tapaka sanafamana akehitriny zay dia mbola velosorana anao no natanteraka izao fitokarana mitsangam-baty fa 50 taona ho an'ny taranaka izao koa tahio tompo ny taranaka mifandina voavolinahitra ao voavolombelonao joro hatrany an-trano manambara ny fitaponao mba mananteny zay tompo fa tsy andao na saraka anay ianao amin'izao andro zao
tokoa amin'ny tany ny firenena. Totra tompo. Amen. Ny taranaka ireo nosolofo timbiratriza mba ho tena mahatoky feno fahendrenako eo tany sambatra lai Madagasikara. Itahinareo taranaka ankehitriny sy mifandimby ane ny tompo aro tanterahiny aminareo zao tsodrano izao. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo. Mandehana amin'ny fiadanana, mijorova volombelona ary mifalia ho amin'ny tompo. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.